hainao ny mitondra, hainao ny mitantana, hainao ny mamatsy, hainao ny mandrindra sy mandama amin'ny fiainanay. Ny aminay rehetra Andriamanitra dia entinay hisaotra anao, ampianarinay ny fonay Andriamanitra, zarinay mihitsy ny fonay Jesosy, ankalaza sy hideranao mandrakariva. Ny antom-pisinay Jesosy dia tsy asa fanompona akory, fa ny antom-pisinay Jesosy dia ianao no mato anay, ianao no tsanganao anay, ianao ilay mpamonjy anay, ianao ilay fiainanao anay Andriamanitra, ianao ilay fahamarinana, ianao ilay lalana Jesosy eo. Ndretsy Andriamanitra amin'izao sabotsy maraina izao, manaiky indray iondrika eto anatrihanao, ampanaiky ny momba ny rehetra empelantananao Andriamanitra. Aoka ny teny rehetra izay aloky ny vavanay Andriamanitra, dia teny izay avy any anatin'ny fonao Andriamanitra ny voky ny vavanay tsara ry avy. Aoka ho mpamehy voninahitra ny anaranao izay isan'andro. Aoka ny teny eo am-bavanay Andriamanitra dia teny mitondra fiadanana, satria ny fiadananao ny tanteraka sy tafatoetra anatin'ny fonay tsara ry avy. Amin'ny anaranao Jesosy, ndretsy Andriamanitra ento indray eo amin'ilay toerana tianao ionana amin'ny tsara ry avy Andriamanitra, eo amin'ilay toerana izay efa nandrandrainao hatramin'izay, eo amin'ilay anjara efa nitendrenao ho anay tsara ry avy Jesosy. Fanemasinao fenoiny tsara ry avy, fanemasinao kasiondray tsara ry avy, fanemasinao nizaniza mety manana fo vato eto, dia amin'ny anaranao Jesosy aoka ho tonga fo tena farak'izay malemy zany ka afaka kasiany fanenao masina. Amin'ny anaranao Jesosy akasio izay androany, misaotra Andriamanitra ray, misaotra Andriamanitra ray. Sandrato ny vavakao androany dia teneny fisaorana, sandrato ny fisaorana androany. Teny mihitsy Jesosy misaotra anao hatra anatin'ny foko lalilany. Misaotra ray, ny amin'ny famindramponao, ny amin'ny ankohonako, ny amin'ny fiainako, ny amin'ny tokantranoko, ny amin'ny asako, ny amin'ny fanimpoko, ny amin'ny fafahako mijoro, ny amin'ny fahasalamako. Izany rehetra izany Jesosy hisaorako anao, ny amin'ny fafahako tonga aty amin'ity toerana ity Andriamanitra. Tsy hitady olona Jesosy fa hitady anao, satria marina loatra Andriamanitra ilay teninao izay milaza fa raha misaraka aminao izay dia tsy mahay manao na inona na inona. Jesosy Kristy avy any Nazareta no ilainay, ianao no tianay hameno anay tsara ry avy. Aoka Jesosy tsy hifantoka amin'ny olona ny fonay sy ny momba ny rehetra, fa hifantoka aminao Kristy. Aoka ny teny izay aloky ny vavanao Andriamanitra no mamaiky anay tsara ry avy, fa tsy ny ampifaly ny manodidina anay, tsy ny aneo akory izay ohatra an'izao Jesosy eo, fa ny afahany amikambana aminao Andriamanitra, mihoatra sy mandroso hatrany amin'ny anaranao Jesosy. Alleluia, amen, amen. Asitsika tehaka mafy ho an Jesosy Kristy, ilay mendrika ny fiderana mandrakizay, ilay tsy miova maly Seigneur mandrakizay. Tonono ny fiadanan'ny tompo amin'ny olo akaikinao amin'izao fotoana izao, tena mihitsy hoe fiadanan'i Jesosy indray ho aminao, dia tononoko mihitsy ny fahatsaran'Andriamanitra mirotsaka aminao. Amen. Salamo fahatelo amby zato, salamo fahatelo amby zato no vakiantsika. Salamo fahatelo amby zato, andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito. Salamo fahatelo amby zato, andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito, no vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: misaro an'i Jehovah ry fanahiko, ary izay rehetra atao anatiko misaora ny anarany masina. Misaora an'i Jehovah ry fanahiko, ary aza misy adinonao ny fitahiany rehetra, izay mamela ny eloko rehetra, izay manasitrana ny aretinao rehetra, izay manavitra ny ainao tsy hidina ny andavaka, izay manarona famindram-po sy fiantrana anao, izay mahavokisoa ny vavanao. Ny fahatanoranao mody indray toy ny an'ny voromahery. Jehovah manao fahamarinana sy fitsarana amin'izay rehetra ampahoriana. Efa nampafantatra ny Mose sy ny lalak'alehany izy, ny zanak'Israely nampafantariny ny asany. Amen. Amin'ny finoana andao hitsorontsika ho mino an'izany ten'Andriamanitra izany, fa afaka manova ny toetry ny fonao Andriamanitra, afaka mikasika ny fanahinao Andriamanitra, ka manova antsika tsara ry avy ho tena aneo sy ho tahaka an'i Kristy. Atao tsika hivavaka amin'ny dia teny ianao: Tompo, minao fa afaka miova androany. Jesosy eo, minao fa rehefa minao mikasika dia miova momba rehetra. Jesosy eo, fantatro fa rehefa ianao no mitantana Andriamanitra dia tsy izaho tsony no velona, fa ianao Kristy no velona atao anatiko. Tonga eto Jesosy, tsy hijery olona, tsy hitazatazana, fa hifantoka aminao Andriamanitra. Jesosy eo, tsy ny fifalian'ny nofoko Andriamanitra no tedaviko, fa ny fifalianao Andriamanitra eo am-pampiasana. Amin'ny anaranao Jesosy, amin'ny anaranao Andriamanitra masina mandrakizay, hisaotranao Andriamanitra, satria fantatro fa mifanasitranana ny foko sy ny fanahiko dia ianao Andriamanitra. Ny ivon'ny fiainako dia ianao Andriamanitra. Ilay mpamela heloko dia ianao Jesosy Kristy. Ilay mpanasitrana ny aretina rehetra dia ianao Jesosy Kristy. Ianao rery ihany. Ilay manavitra ny ainay, tsy ho taraiky any anatin'ny lavaka, tsy ho tonga any amin'ny fahaverezana, tsy ho any amin'ny fiainantsita, dia ianao Andriamanitra tsara indrindra. Ianao hoe manarona famindram-po ny tsy fahatanterahanay tsara ry avy Andriamanitra. Amin'ny fotoana hitanao fa tadoreraka izahay dia tonga ianao tonga hery ho anay tsara ry avy, no hamarinanao ny teninao hoe azo hery ianareo amin'ny ilatsahany fany masina aminareo. Amin'ny anaranao mpanjaka masina mandrakizay. Alleluia,
amen. Dao tsika tehaka mafy a ho an' Jesosy a amen. Daotsika anao fahafantanana any amin'ny lanitra, daotsika ankasitraka an' Jesosy. Jesosy eo mankasitraka anao foana zay ny amin'ny fotoana rehetrarehetra. Fa tsara ianao sady mpanigny tsara araka izany salamo vakiana teo izany Jesosy a. Dia tsy misy adinonay tokoa ny fitahianao rehetrarehetra izay mamela ny elokay, izay manasitrana ny aretinay, izay manavitra ny anay tsy hidina ny andavaka. Tompo mankasitraka satria misy fotoana mety hoe mbola tsy tanteraka izany Jesosy a. Ary mety efa iainanay koa nefa ny zavatra izay mety nangatanay tao anatin'ny vavaka Tompo, fa ny any sitraponao dia ny hoe ny fisaorana Jesosy a. Misaotra anao zay fa velonay nandray ny amin'ity marainy ity Jesosy a. Ianao le tompo tianay mandrakizay, ianao le tsy miova mandrakizay Jesosy. Letra izay tena ilaza mikira indray hoe misaotra anao zahay ry tompo tianay, mankasitraka feno anao zay Jesosy ny amin'ny zavatra rehetrarehetra. Fa mendrika ny fankasitrahana ianao, mendrika ny fiderana. Haleloha eo anao mandrakizay. Misaotranao za ilazao ry tompo tiana ilazao fa mbola nomenao tombon'androa haiderana ny zavatra ataonay, ny zavatra ankinay aminao, fa lehibe tokoa, fa lehibe tokoa ny fitiavanao ny mpanompo. Averitsika any misaotra anao zay ry tompo tianay. Halleluja. Misaotra anao, ataovy amin'ny fifaliana zany. Ry tompo tiana fa lehibe tokoa, ny fitiavanao ny mpanompona. Ery lehibe tokoa anay Jesosy a. Ry lehibe tokoa ny mivavaka aminao, kuampio ny olonao zay mangataka aminao. Lazatsika mafimafy kokoa. Ery lehibe ho anay Jesosy a. Lehibe tokoa ho anay mivavaka aminao. Misaotra Jesosy a. Mbola afaka miantso ny anaranao zahay Jesosy amin'ny kahalalana. Mbola menao fotoana zay afaka manompo anao Jesosy. Fahasoavana lehibe zany Jesosy a. Halleluja ho anao mandrakizay. Ery lehibe ho anay Jesosy. Lehibe tokoa ho anay ny mivavaka ho anay aminao kuampio ny olonao zay mangata aminao Jesosy a. Lazao ihany. Ery lehibe ho anay Jesosy. Ery halleluja Jesosy a. Vavaka aminao ampio ny olonao zay mangataka aminao, kuampio ny olonao zay mangataka aminao ny fahasoavanao. Zay mangataka ny fahasoavana.
fahasoavana jesosy any fahasoavanao zany dia menao maimaim-pona tsy noho ny amin'ny fangatanay tsy noho ny amin'ny ezakay fa nataonao mihoatra ary ny fahasoavanao sotra fa fanomezana lehibe tsy takatra ny sainay zany eo koa ny famindraponao izay tsy mahalandritra anay ary avaozanao zany isan'andro jesosy a ninona mety erreur nataonay omaly ninona mety faute nataonay omaly jesosy a dia avaozanao ny famindraponao isamaraina hery lehibe indray zany ahafahanay mitsangana jesosy mijoro hoe olom-baovao indray zay isamaraina raha misy olona amin'ny kristy dia olom-baovao izy ianao jesosy a ianao ny anteranay jesosy satria tsy ahita fitiavana ohatr' izany zay tsy ahita olona afaka anao anay an'izany zay hoe olona tsy mendrika olona farak'izay ratsy nefa mbola nitiavana ihany androany dia ny anaranao ny antsonay jesosy a ny anaranao zay ambony noho ny anarana rehetrarehetra jesosy a aseho anay amikira ny etaetanay jesosy a miantso anao zay satria zay miantso aminao dia ho valianao ianao jesosy a ny anaranao dia anarana mahagaga anarana mahavony jesosy a ny anaranao ny terany mandrak'izay jesosy a lazankiry zay hoe andriamanitra miantso anao zay amin'ity marain'ity indray halleloia Andriamanitro lazao Andriamanitro miantso anao miantso anao fa te hiaona aminao te hiaona amina Andriamanitro lazao mafy ianao le ampinga fianteranay jesosy a miantso anao e fa te hiaona aminao hatramin'ny maraina no iantsoko anao hatramin'ny maraina no ny antsoko ana mangetaetanao mangetaetana zany fanaiko zany fanaiko lazao Andriamanitro miantso anao aho miantso anao aho lazao Andriamanitro hey miantso anao zay jesosy a te hiaona amina lazao hatramin'ny maraina no ny antsoko anao no ny antsoko ana mangetaetanao ny fanaiko e tana zany fanaiky Andriamanitro miantso anao zany tokoa jesosy zay miantso anao dia mahita valiny jesosy le anarana ambony indrindra jesosy aseho anay amin'ity marain'ity ny etaetanay jesosy fantatray fa eto anao amin'izao fotoana izao ianao ny ilainay jesosy tsy mila zavatra hafa izay ary ny antony fanompony ainao dia tsy filan-javatra tsy fanantenana nininona jesosy fa ianao mihitsy ny tena ilainay jesosy isan'andro isan'ora isan-minitra eny isan-tsegondra ary jesosy ianao no miazona ny zavatra rehetra amin'ny fiainanay satria
na zao tontolo izao aza dia azoninao amin'ny alalan'ny herin'ny teninao Jesosy. Izany mahatonga ny miankina aminao foana Jesosy. Tsy tsara izay milaza hoe mila anao foana amin'ny fotoana rehetrarehetra. Tsy mahavita teny izay. Ianao misy milaza fa raha tafasaraka aminao izay dia tsy mahefa manao na inona Jesosy. Ianao no voaloboka. Izahay ny sampana Jesosy. Tsy afaka mandeha irery izay Jesosy. Ianao ny lohany koa Jesosy. Izay tarihana Jesosy. Mila anao isan'andro izay Jesosy. Manatrehany fiainanay, manotronanay Jesosy. Fa raha mandeha irery izay Jesosy dia very izay Jesosy. Lazainay amin'kiry izany Jesosy. Isan'andro izay mila anao. Isan'ora izay mila anao. Isa-minitra izay mila anao. Isa-tsegondra izay mila anao. Alleluia. Nao tsika teny hoe isan'andro Tompo mila anao. Isan'ora Tompo mila anao. Isa-minitra, isa-tsegondra Tompo mila anao. Isan'andro Tompo mila anao. Isan'ora Tompo mila anao. Isa-minitra, isa-tsegondra Tompo mila anao. Averitsika isan'andro Tompo mila anao. Isan'andro Tompo mila anao. Lazao fandresendady izany. Isan'ora Tompo mila anao. Isa-minitra, isa-tsegondra Tompo mila anao. Isan'andro Tompo mila anao. Isan'andro Tompo mila anao. Isan'ora Tompo mila anao. Isa-minitra, isa-tsegondra Tompo mila anao. Ny fony saiko ny fanaiko. Ny fony saiko ny fanaiko. Maniry mafy anao. Tsisy toerana takaloko. Tsisy toerana takaloko. Eo anilanao. Feo akaikinao iany Tompo. No mahatsara hitoetrao. Lazao, isan'andro Tompo mila anao. Hey! Isan'andro Tompo mila anao. Isan'ora Tompo mila anao. Isa-minitra, isa-tsegondra Tompo mila anao. Isan'andro Tompo mila anao. Isan'ora Tompo mila anao. Isa-minitra, isa-tsegondra Tompo mila anao. Ny fony saiko ny fanaiko. Maniry mafy anao. Tsisy toerana takaloko. Eo anilanao. Feo akaikinao iany Tompo. Tsy ananay aho. Lazao hitoetra tsy ananay aho. Hitoetra tsy ananay aho. Tsika renana toerana ilaza ho isan'andro Tompo mila anao. Isan'andro Tompo. Lazao mafy. Isan'ora. Isan'andro Tompo mila anao. Yeah. Whoa. Isa-minitra, isa-tsegondra Tompo mila anao. Lazao ny fony saiko ny fanaiko. Fony saiko ny fanaiko. Tsisy toerana takaloko. Feo akaikinao iany Tompo. No mahatsaray hitoetrao. Hitoetrao tsy ananay aho. Hitoetrao tsy ananay aho.
itoetra tsy anana ia tompo milana. Halleluja. Antsika ity tanana mafy an Jesosy. Antsika mbola metraka mova antsika manontolo eo anatrehan'Andriamanitra. Antsika teny hoe Jesosy a, avereny Jesosy a, ambany elatrano tiako itoerana, tiako ny fanatrehanao, mamiko ianao Jesosy a, tiako ianao Jesosy a, tsy misy tahaka anao mandraka zahay. Alleluia ho anao mandraka zay Jesosy. Dao metraka an'izany eo am-piantanan'Andriamanitra tsika. Alleluia Jesosy. Tsara zay eo ambany elatrao Jesosy. Dao ilelatsika eo ambany elatrao tiako itoerana. Ambany elatrao no tiako itoerana. Raiso ny fitsarana amin'izao fotoana izao. Mety misafotofoto be ny onjam-piainanao fa mitsara fotsiny ianao, manana fiadana. Halleluja. Tsy misy toerana fahazoantoka. Eto ny toerana tsara indrindra azo antoka momba anao fa eo am-pelantanan'i Jesosy. Ewanilangau tumpo matukia famyalu kaminamu itanana le tebitebel fo le maginy zany amin'izao fotoana izao. Itsahatra ambany elatrao Jesosy. Itsahatra ambany elatra. Itsahatra ambany elatrao. Itsahatra ambany elatra. Antsika ity tanana mafy an Jesosy andraisantsika amin'ny mpanompon'Andriamanitra manao. Alleluia. Alleluia. Andaontsika isanao hivavaka amin'izao fotoana izao hanomboantsika ny alohan'ny hakaram-panompon'Andriamanitra dia misy fizarana fohy hivavakatsika. Ray masina tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy dia raha tsy mankalaza anao ary manome voninahitra anao zay fa Andriamanitra tsara sady mpanao ny tsara ianao. Tsy misy ny tahaka anao amin'izay Andriamanitra. Misaotra tsy manome voninahitra anao zay ny amin'ny lehibehan'ny famindram-ponao zay navaozona indray ka isitrahanay an'izao tombonandro vaovao zao nitahinao tamin'ny zavatra rehetra zay. Misaotra fanamasana ny amin'ny fitomanao anay tsirairay avy ihany koa tonga eto amin'izao fotoana izao satria Jesosy efa niteny fa tsy misy afaka manantona eo raha tsy efa nitao mifanandray any an-danitra. Dia rainay mandrakizay ny anaranao dia sokafy ny fo mampanahana indray androany fa eona aminao indray zay Jesosy misaotra tsy manome voninahitra ray. Alleluia. Amen. Namahazo toerana vetivety mahazo toerana vetivety tompoko. Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy androany indray androany fotoana mahafinaritra, andro mahafinaritra. Ny fotoana omen'Andriamanitra dia mahafinaritra foana, indrindrandrindra fa eo ny fanatrehan'Andriamanitra. Amen. Ny miaraka amin'Andriamanitra matetika nefa miaraka amin'Andriamanitra dia tsy mora ny lalana. Tsy mora ny lalana fa mahamety anao ilay lalana. Amen. Matetika miaraka amin'Andriamanitra dia tsy mora ny lalana fa mahamety ny lalana. Sika kristianina raha rehefa tena miaraka amin'Andriamanitra dia heverin'ny olona fa ho adalitsika satria
tsy mitovy amin'ny lalan'izao tontolo izao. Ao amin'ny bokin'ny Exodosy toko 7:20 andiny 7:20 ka hatramin'ny 7:30 Exodosy toko 7:20 andiny 7:20 ka hatramin'ny 7:30 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary ampandefanenitra eo alohanao ka androka ny vita sy ny kananita ary ny etita eo alohanao ireny. Tsy androka azy eo alohanao amin'ny taona iray fa ndrao laony tany ka iamaro amely anao ny bibidia tsy kelikely ny androahako azy eo alohanao mandra-pahamaronao ka andova ny tany. Amen. Hoy ny tenin'Andriamanitra, hoy izy Andriamanitra mantsy ny zanak'Israely tamin'izany. Rehefa hiditra ny Kanana dia zao hoe ampandefanenitra hozy izy eo alohanao. Andriamanitra tsy niteny tamin'ny zanak'Israely hoe manamboara fitaovam-piadiana, sabatra, lefona, fiarovatratra sy ny rehetrarehetra dia mianara miady fa anampy anareo raha miady nareo. Fa tonga dia hozy Andriamanitra hoe tsy miady nareo ka. Amen. Miaraka amin'Andriamanitra zany tsy voatery hiady kanefa tsy maintsy mandroso. Dia hozy Andriamanitra hoe ampandefanenitra hozy izy. Rehefa mieritreritra hoe fanenitra, biby kely balitika kely ny fanenitra. Raha miohatra amin'ny habean'ny olona dia kely ny fanenitra. Fa ny zavatra ampiasain'Andriamanitra na dia kely ary dia mandavo amin'ny fahavalo foana. Amen. Ny fanenitra ihany koa tsy azo efenana. Fa na hiafinay zara ny fahavalo na hiafina any anaty lavaka ary dia tafiditra any foana ny fanenitra. Ary rehefa any amin'Andriamanitra ny télécommande dia tsy misy afaka miafina na iray ary ny fahavalo fa tsy maintsy ringana ny fahavalo. Amen. Ny zavatra tena ambaran'Andriamanitra nefa dia hozy izy Andriamanitra hoe eo amin'ny 9:20 tsy androka azy eo alohanao amin'ny taona iray Mety nisy kivy zao ny zanak'Israely tao anatin'ilay izy tena mbola hiaritra taona maro indray zany tsika tao aorianan'ilay 70 taona. Fa tafiditra anatin'ilay 70 taona ilay izy aloha. Satria izy Andriamanitra hoe tsy mandroaka anazy eo amin'ny taona iray Zavatra matetika misy eo amin'ny fiainantsika rehefa misy zavatra tadiavintsika dia tiantsika ho azo roviana. Eo no eo vetivety. Ohatra mametraka fehi-potoana zany tsika hoe hatreto ny tena ilako n'ity zavatra tiako ho azo ity. Dia lasa tafiditra ao anatiny ho an'izay teto omaly dia tafiditra ao anatin'ilay mikitika ny fiandrianan'Andriamanitra. Mikitika ny fiandrianan'Andriamanitra zany hoe lasa manery an'Andriamanitra ao anatin'ny fahaterentsika. Zany hoe itsika indray no mibaiko an'Andriamanitra. Dia maninona hozy izy ny tenin'Andriamanitra maly tonga dia tsy fantany. Na dia mpianany ary tonga dia tsy fantany. Na dia reniny ary tonga dia tsy fantany. Na dia rahalahiny ary tonga dia tsy fantany raha vao mikasika an'izay fiandrianan'izay. Izay no mahatonga ny teny am-piandohana hoe miaraka amin'Andriamanitra matetika dia matetika tsy mora. Ao anatin'ny fiainantsika rehetrarehetra dia ahitantsika an'izany foana. Tsika mivavaka mamonjy sekoly feno tenin'Andriamanitra nefa mbola mandalo zavatra be dia be ao anatin'ny fiainantsika karazam-pahasarotana. Dia rehefa mivavaka tsika tiantsika ho azo aingana ireny zavatra ireny. Nefa Andriamanitra miteny izy eto tsy androka an'ireo aho izy izy ao anatin'ny taona anankiray Inona no mahatonga an'Andriamanitra kay mitazona an'izay faharetana zay. Hoy izy Andriamanitra hoe tsy kelikely ny androako azy eo anoloanao izy izy mandra-pahamaronao ka andova ny tany. Fa ndrao laony tany ka ninona hiamaro amely anao ny bibidia. Zany hoe misy fahavalo hafa ao. Ny zavatra rehefa namaky io teny io dia ny zavatra somary tonga tao an-tsaiko dia hoe fa maninona ary ny vita ny kananita sy ny etita vita an'Andriamanitra no mandringana anazy amin'ny fanenitra. Fa maninona Andriamanitra tsy nikitika an'ilay bibidia. Azonareo ve? Raha ohatra zany ny vavaka dia raha ny teny izay Andriamanitra dia hoe hiamaro ny bibidia dia amely anareo izy dia andringana anareo indray. Dia mety ny vavaka indray zanak'Israely hoe fa maninona koa raha aringana ilay bibidia dia miditra an'izay rapitso. Fa avelan'Andriamanitra ilay faharetana hitoetra, avelan'Andriamanitra ilay fankatoavana ho raisintsika, ankatoavantsika izay hitaritan'Andriamanitra antsika. Andriamanitra mitarika antsika amin'ny fahatsarana indrindra, amin'ny lalana mahamety indrindra. Tsika indray maika dodina amin'ny zavatra rehetrarehetra izay tadiavintsika, indrindra rehefa misy zavatra mahatery dia tiantsika hivaly eo no eo izay zavatra izay.
jesosy eo amin'ny jaona toko fahinambe folo andininy fatelo amby telopolo a dia ozy izy nytenin' jesosy sy ny tenin'andriamanitra hoe za nyteny zany efa nolazaiko taminareo mba hanananareo fiadanana amiko aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana nefa matokia iza efa naharesy izao tontolo izao. Rehefa miteny an'io jesosy dia misy fanantenana be miaraka amin'i jesosy ao anatin'io teny io. Amen. Hoy izy jesosy hoe nefa matoki za efa naharesy izao tontolo izao. Ny fanantenana nefa rehefa miresaka tsika hoe fanantenana, ny fanantenana dia any amin'ny ho avy foana. Sa tsy zany? Rehefa manantena zavatra ianao, manantena zavatra lasa ve? Fa manantena zavatra ho avy. Dia misy fanantenana ao anatin'ny tenenin' Jesosy hoe nefa matoki fanantenana any amin'ny ho avy. Fa nefa ny fampanantenana ny tenenin' Jesosy ao anatin'io a dia any amin'ny lasa. Za efa naharesy izao tontolo izao. Zany hoe ny zavatra rehetra tadiavintsika dia efa vitan'i Jesosy tany aloha daholy. Inona zany ny zavatra ataontsika? Ny zavatra ataontsika dia mifankahita amin'i Jesosy, miaraka amin'i Jesosy, mila an'i Jesosy, Jesosy Kristy avy any Nazareta no ilainao. Aleloia. Hiakatra amin'ny mpanompon'Andriamanitra rehefa avy eo hitondra ny hafatra omen'Andriamanitra indray. Misy fisokafana tiako ho azonao sy tiako hisokatra ao anatinao handraisanao an'izay tenin'Andriamanitra izay. Matetika tsika mety mieritreritra hoe mivavaka foana mandray tenin'Andriamanitra foana, misy zavatra mbola mety andrasana, misy zavatra tsy mety roviana ihany ary le izy a. Manana fahatokiana fa rehefa niteny Andriamanitra dia ho ataony a, ho efainy a, ho tanterahany. Raha misy zavatra efa natombony a, ho vitainy hatramin'ny farany. Amen. Daontsika hitsangana hivavaka tsika alohany handraisantsika amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Misaotra tsy manome voninahitra anao saray amin'ny anaran'i Jesosy fa mbola hiteny indray ianao. Ary ianao dia teny. Jesosy le teny tonga nofo, le niara-nonina taminay. Rehefa niakatra ianao Jesosy dia nomenao indray ny fanahy masina. Hanampy anay amin'ny fotoana rehetra. Izany no angatahanay ny fahafenona indray fanahy masina, mazahotoerana indray androany. Oka ny fifantohanay rehetra dia hifantoka aminao indray androany, andraisanay ny anjara teny ho anay, anokatra ny fiainanay, anova ny fiainanay, anova ny fisainanay, anova ny fomba fijerinay, hitovy amin'ny ianao indray. Misaotra sy manome voninahitra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Aleloia. Amen. Ite-tanana mafy tsika andraisantsika amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Aleluia. Miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo tonga soa andro amin'ny maraina. Namaly ny antsony Tompo eto amin'ny latabatra. Vaovao tanao daontsika kasitraka sy hisaotra an'Andriamanitra ny amin'ny fahatokiny. Daontsika hisaotra azy fa indraindray ohatrany hoe tsy ataon'Andriamanitra anatin'ny herintaona ilay izy. Satria efa hitany fa tsy ho vitanao ny mameno an'ilay toerana izay omeny dia ambara-pitombonao dia mbola tsy omeny ilay izy. Fa rehefa feno sy mitombo tsara ianao dia fenoany ilay izy. Saotra ray amin'anaran'i Jesosy eo an-tananao dia miara-miasa ny zavatra rehetra. Asoa izay tianao. Mankasitraka ny amin'ny fotoana maraina nafahanay nitondra ny fonay tanatina fiankofana sy fiderana. Saotra ny amin'ny teny fanairana anay hatrany Tompo fa mahatoky ianao amin'izay teny ambaranao. Marina ianao amin'izay teny nomenao. Mijoro ianao amin'izay fampanantenana hoenao anay. Saotra betsaka fa tsy izahay no mahay mitondra ny tenanay ho tonga eto amin'ny fanatrehanao. Araka voalazanao Jesosy hoe tsy misy mahay manantona raha tsy efa nitao amin'ny raiko izay ny an-danitra izy. Saotra ray minaran'i Jesosy hoe ianao no nitaona anay avany amin'ny isa-tokantrano ho tonga soa eto amin'ny fanatrehanao. Fa fahavokisam-pifaliana no eto anatrehanao ary fahafinaretana no atano akavana mandrakizay. Saotra ny amin'ny teny fa fanilo ny tongotray sy fahazavan'ny lalana ny teninao ary aina ho an'izay mahazo azy fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Fanahy sy fiainana ary fahamarinana nafaka anay tsy ho andevo. Mankasitraka sy manome voninahitra anao zany amin'ny andro amaray. Fa mpanjaka anay ianao, mpamonjinay ianao, Andriamanitray ianao, tomponay ianao, mpiay ny vavaka ianao, mpamaly vavaka ianao, mpanao fahagagana ianao, amin'ny anarana maherin' Jesosy Kristy velona masina sy manan-kera avy a Nazareta. Amen. Menaran'i Jesosy. Amen. Teny akaikinao misy zavatra ao anao hoe ao ambadiky ny fitenenan'Andriamanitra aminao dia raha vao miteny Andriamanitra hoe
dia tsy maintsy mitrangy izay teneniny hoe da antsika iteka mafy tsara hoan'i Jesosy a dia maza ho toerana vetivety. Sokafantsika ny jaona toko fahavalo ny andininy fa enina amin'ny telopolo. Jaona 8:36. Rehefa hita izany a dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe koa raha ny zanaka no ahafaka anareo a dia ho afaka tokoa ianareo. Ny lohahevitra meny tompo antsika atonga ny fijoroantsika eo amin'izay ilàn'Andriamanitra azy a dia lohahevitra mahafinaritra anankiray ny ampitondraina ny lohateny hoe raha ny zanaka no manafaka. Misy ny zavatra mitranga tiantsika ho afaka eo fiainantsika. Misy zavatra miseho a tiantsika ialana. Dia androany a misy valiny anankiray ho antsika satria Jesosy a no mahavita an'izay zavatra izay. Amen. Raha te ho afaka ny olona anankiray dia mila mangetaeta an'Andriamanitra mpanafaka izay olona izay. Inona ao anatin'ilay maha-Andriamanitra mpanafaka azy no tokony ho tonga etaetantsika mba ahafahan'Andriamanitra miditra an-tsehatra manafaka anao tokoa. Raha mpanafaka izy dia maninona no efa-jato taona vao nafahany zanak'Israely? Misy antony ao. Ary izay antony izay a rehefa jerevana amin'ny Baiboly a dia miariary be ilay antony hoe io no mahatonga an'Andriamanitra miditra an-tsehatra, fa raha vao tsy misy an'io dia tsy miditra an-tsehatra Andriamanitra. Point voalohany a ataovy misy etaeta ao anatinao hoe Andriamanitra mila anao a ho tompo tsara. Mila tompo tsara ny olona mba ahafahan'Andriamanitra hijoro ho tompo tsara manafaka azy. Rehefa miteny hoe tompontsika dia miresaka fanompoana. Exodus toko faharoa ny andininy fa 7:20 manomboka eo andininy fa 7:20. Exode 2:23 ny anaran'i Jesosy. Ary tao anatin'izany andro maro izany dia maty ny mpanjakan'i Egypta. Ary ny zanak'Israely nisento noho ny fanompony ka nitaraina. Ary niakatra tany amin'Andriamanitra ny fitarainany noho ny fanompony. Ny zavatra nitranga tao amin'ny fiainan'ny zanak'Israely ny amanjato taona ny ainany tao Egypta dia nanana tompo ratsy fanahy izy atao hoe Farao. Ary io Farao io a dia tena nampiaina fampahoriana sy fijaliana tao anatina 4 génération. Vao mifoha maraina tsisy mangirana, andeha tory hariva reraky ny asa be, fony ampitson'iny indray tsisy ninina ny tenaina. Mety mitambatra daholo ny dépression, démoralisation, désespoir. Zany hoe reo olona ireo zany a miaina fotsiny fa tsy miaina ny tena marina, satria faran'izay mijaly isan'andro ary rehefa jerevana zay atrena nefa dia ohatrany tsy mety mijanona ilay fijaliana. Renao ve ilay problème hoe inona zany ilay zavatra nitranga? Niditra an-tsehatra Andriamanitra. Ary ny fahafahan'Andriamanitra niditra an-tsehatra dia tsy fitarainana avy amina fijaliana fa fitarainana avy amina etaeta anompo an'Andriamanitra amin'ny tompo tsara an'Andriamanitra. Ny zavatra nitsimbadika tao anatin'ilay fomba fiatrehan'ny zanak'Israely ny fitarainany. Voalaza eto fa voarain'Andriamanitra ilay fitarainana
dia natsiaro ny fanekeny tamin'ny Abrahama sy Jakoba izy, Isaka sy Jakoba, ary Andriamanitra dia nijery ny zanak'Israely ka nahafantatra azy. Natsiaro ny zanak'Israely Andriamanitra, tsy hoe mafy ny zavatra mitrangy isan'andro, fa mafy ny fanompona nampanaovy ny Farao ratsy fanahy, ary tsy afaka nanao fanompona n'Andriamanitra tsara fanahy ny olona. Eto ambony tany zany dia tsy maintsy manompo ny olona. Na izy manompo an'Andriamanitra, na izy manompo zavatra hafa. Mety hoe manompo ny filany, manompo vola, manompo an'izao tontolo izao. Ny fisenton'ny zanak'Israely tonga an'Andriamanitra niditra tsehatra, dia fisentona amin'ny fahatsapana hoe ary za zany tena tsy afaka manompo an'Andriamanitra. Fa raha vao zay no iskafo amin'ny fotsika, dia mijoro ho tompo tsara Andriamanitra, hiantso anao, hanafaka anao, haniraka anao sy hampiasa anao. Taovy amen. Exodus 4:7 minaran Jesosy. Koa efa nilazaiko taminao hoe alefaso ny zanako mba hanompo aho. Fanompona no namoahan'Andriamanitra ny zanak'Israely toy ny zanaka manompo ny rainy. Efa manipiresaka sady Andriamanitra hanondro ny vanim-potoana avy tany famonjena tonga ny olona afaka handray an Jesosy mba ho tonga zanak'Andriamanitra ary zanak'Andriamanitra manompo an'Andriamanitra. Eto Andriamanitra dia tsy miteny hoe alefaso ny zanako mba hivoaka ny fijaliany fa ho ampiadaniko any tany Kanana. Tsy izay. Fa hozy izy alefaso ny zanako mba hanompo aho. Any amin'ilay fanompona ve zany ve fijaliana sa fiadanana? Fiadanana. Raha Andriamanitra no miteny, ny fihevitra ozy izy tsy loza, fa fiadanana. Mba hananareo fanantenana ny amin'ny farany. Ny vision ny olona, confort sy fiadanana ary fahafenoana. Ny ao am-pon'Andriamanitra sy programa, midira fotsiny eo amin'ny fanompona, fa manaraka ho azy zany ara-potoana. Andriamanitra tsy nampanantena hoe soroko eto nareo fa misy tsara lavitra. Fa ny teny aloha izy, mivoao nareo mba hanompo aho, fa tany tsara lavitra no maniko ho anareo. Raha fotsam-bavin'i Petera zao rehefa nisitranin' Jesosy, voasitrana tamin'ilay tazo ilay vehivavy, avy hatrany dia nitsangana izy, dia nanompo an' Jesosy. Ilay demoniaka tao Gadarena rehefa nininy Jesosy ny lalovana ilay toera-pasana, vao délivre, tonga dia niverina ny toroteny tany Décapolis. Zany Décapolis zany ohatrany hoe les 10 cité, tonga dia andihana tanàna 10. Zany hoe tsy hoe ahafahana fotsiny ianao, fa ahafahana ianao mba hiverina ao amin'ny programa n'Andriamanitra tamin'izay ny saintsainy melohan'ny niodiana ny Adama. Mbola tsy niody ny Adama dia efa nanana programa ho anao mbola tsy teto Andriamanitra. Enjany zany. Enao rehefa ary saina nampianarina momba ny planification va manomboka amin'ny saina momba ny hoavy fiainanao ara-pandaminana. Ny Andriamanitra ao mbola tsy nisy teto ambony tany ianao dia efa nanao planification hoe amin'ny 2024 isy olona homeko ny fahamarinan'ilay teny fikasana hoe ho jobilo azy io taona io. Dia manomana ary hanomana ny fony mba ho zakany zany tsy hampanota azy zany ary tsy hampiala azy amiko izay zavatra ho ataoko eo amin'ny fiainany. Amin'ity taona ity hijoro Andriamanitra ho tompo tsara anefa izay teny tsara efa nampanantenainy ho an'izay manana fo tsara. Tsy manderery ilay izy tsy hoe tompo tsara dia mpanompo ratsy. Fa ny tompo tsara manoloana ny mpanompo ratsy dia anefa an'ilay mpanompo ratsy. Fa ny tompo tsara manoloana ny mpanompo izay efa voatefy tonga mpanompo tsara dia izy fiara-miasa mahafinaritra be anangana mpanompo tsara sy mahatoky Andriamanitra ny andro amaraina ilay olona manatrika eto izay olona izay ary mitehaka mafy be ho an'ny tompony izy. Zay mahatonga Jesosy ny teny hoe midira fifalian'ny tomponao izy ry mpanompo tsara sady mahatoky. Jesosy dia nampitandrina momba ny fanompona. Hoy izy eo amin'ny Matthieu 4:7 naran Jesosy, tsy misy olona mahay manompo tompo roa fa ny anankiray ho alina, ny anankiray ho tiny, ny anankiray ho ombany, ny anankiray ho amavoiny. Tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamoana nareo. Tamin'izany fitaraina ny zanak'Israely fa mafy ny fanompona nampanaovy ny Farao ary tsy nanana fahalalana izy ireo mba tena hanompo an'Andriamanitra tsara. Voarain'Andriamanitra zany niditra tsehatra Andriamanitra, tapahan'Andriamanitra ny fanompona tsy izy nampidirin'Andriamanitra ny fanompona izy. Rehefa tonga Jesosy dia nampitandrina Jesosy. Tandremo fa tsy Farao intsony ilay amin'izao
fa mamoana. Misy fanahy hafa ao ambadika ny vola sy ny arena sy ny fananana te hakatahaka an'Andriamanitra, mamitaka ny olona ary te haka ny toeran'Andriamanitra ao am-pon'ny olona amin'le fahaiza-manon'Andriamanitra mamaly faniriana. Dia izay mahatonga ny olona lasa tafateny hoe rehefa eo ny vola dia mety ny zavatra rehetra. Fa tia hiteny aminao fa tsy ny fisian'ny vola no mampety ny zavatra rehetra, fa ny fisian'Andriamanitra sy ny fanatrehany. Jaona 2:25 naran'i Jesosy, raha misy olona manompo ahy dia aoko izy hanaraka ahy, ary izay hitoeraka dia ao koa ny hitoeran'ny mpanompoko. Raha misy olona manompo ahy dia hankalaza azy ny ray. Rehefa manaraka tsika ka manompo an'i Jesosy dia ampatsahivina amin'ity maraina ity fa izay manaraka mila manahaka. Iverina tamin'ilay teo rehefa tsy nisentiny momba amin'ny fanompoana an'Andriamanitra ny zanak'Israely dia adino tany Egipta. Hitan'Andriamanitra ny fijalianao, ren'Andriamanitra ny zavatra manjoanao, izay mafy aminao, mafy aminy. Fa raha tsy mitodika ny ao anatinao, iverina eo amin'ilay programa mpanompoana amin'izay ilany ianao, dia manjary tsy misy antony le hanafahana ianao satria matoa ianao ho afahana mba hanompo hanafaka ny hafa. Le fatsapanao anaty mihitsy hoe raha io zavatra manjoanao io mampijaly ianao, misy olona koa ny ambadika any mbola mijaly lavitra anao io, fa androany Andriamanitra te hanokatra ny ao anatsika hoe afaka hoesorina le izy mba ho tonga mpiara-miasa amin'Andriamanitra ianao anaisitra le mitovy amin'io koa any amin'ny fiainany hafa, tsy mahentehaka ao an'Andriamanitra. Programa an'Andriamanitra zany tsy ho antsika rery, prinsipa ngezabe zany. Andriamanitra rehefa manome zavatra anankiray dia tsy ho anao rery zany, tsy ho laninao rery izay omeny ianao, fa natao ho zaraina maro izay omen'Andriamanitra anao. Voalohany, mila tompo tsara ianao. Ary prezentena aminao izy tompo tsara io Jesosy io tompo tsara io. Tsy misy olona afaka eto ambony tany ka hoe za sady tsy hanompo ariny tsy hanompo tsy maintsy manompo eto ambony tany. Ao zao manompo fotoana, ao ny manompo volo, ao ny manompo vatana, ao ny manompo bika, ao ny manompo asa, ao ny manompo fikambanana, ao ny manompo fiangonana, tsy izy daholo zany. Anankiray mendrika ho topoina, Jesosy avy any Nazareta irery ihany. Mila haitsika zany mamantatra tsara anatin'ny fontsika fa na dia ato anatina fikambanana ary tsika dia mila mitandrina sao dia manompo fikambanana. Manao izay hampandeha ilay fikambanana fa rehefa mandeha ny tenin'Andriamanitra tsy eo. Fa mampandeha ilay fikambanana. Matiantoka be dia zany matiantoka be zany. Ary mino fa manomboka androany tsisy fatiantoka zany eo amin'ny fiainanao satria omen'Andriamanitra ilay teny hoe natonga ny zanak'Israely nanaitra n'Andriamanitra. Averiko le teny Exode 2:23, ny senty noho ny fanompona izy ka nitaraina. Fa maninona teo vao niakatra tamin'Andriamanitra le fitarainany. Teo izy ny Baiboly, niakatra tany amin'Andriamanitra le fitarainana noho ny fanompony. Dao tsika tsy hanao chantage amin'Andriamanitra hoe sitranao dia hanompo. Tsy izay le izy. Fa mila mazava ny ao anatinao hoe ny antom-pisika eto ambony tany tokony hanompo an'Andriamanitra, hanompo ny teniny, hanompo ny sitrapony. Avereny hoe mila tompo tsara. Ary miantso antsika Andriamanitra hanao ny asany, hanahaka azy, haneho ny toetrany mba ho efikasy lavitra ny fijoroantsika mihoatra noho ny fitoriantsika. Renao hoe zany fahamarinana zany? Fa na tsy miteny ninona renao any am-pianarana, fa ny fitondra tenanao mahavariana ny olona fa tena tsy mahazatra mihitsy, sady tsy mitirisiny, tsy mifraodiny, tsy manao sipa, tena hoe gaga ny olona efa ahoana marina ianao te. Tsy mety tsy voatery hamaly ianao, fa le Andriamanitra miseho amin'ny alalan'ny fijoroanao ahakasika fon'olona marobe hamantarana fa tsy voatery ao anaty aizina no mipetraka, misy mazava. Tsy voatery ao anaty fahadalana ny fiarahamonina, misy ny fahendrena. Tsy voatery ao anaty fahaverezana, misy ny famonjena. Amen. Ary isika dia nirahan'i Jesosy ho fahazavana ho an'izao tontolo izao. Rehefa niteny reto zanak'Israely reto Andriamanitra mila tombo tsara zay, mila anao zay, dia nidin'Andriamanitra nanome ny opportunité hoe ao ary fa ho afahanareo mba afahanareo manompo aty
amin'ny toerana anankiray. Faharoa, mila mpanafaka ianao. Ny zanak'Israely dia tsy afaka nanafaka ny tenany raha tsy zany efa niala tao izy. Mihaino tsara ve tsika? Averiko, ny zanak'Israely nandevoziny efa-jato taona dia tsy afaka niala tao. Fa raha afaka niala izy, vao herintaona dia efa niala izy. Tsy ianao no miala rery, fa mila olona manampy anao hiala ao. Ary olona io dia Jesosy. Mosesy nampiasain'Andriamanitra tamin'izany, Exode 3:10. Avy ankehitriny ianao irahako any amin'ny Farao hitondra ny zanak'Israely oloko hivoaka avy any Egypta. Ny fanirahan'Andriamanitra Mosesy dia tandindo ny fanirahan'Andriamanitra ny Kristy. Raha nafahana tamin'ny fanandevozana ny zanak'Israely dia ahafahana mifahotany zasy ianao. Raha hoe sorona ny Egypta ny zanak'Israely dia sorona avy ao amin'ny fanjakany aiziny ianao. Tsy ianao no mivoaka ho azy, tsy ianao no mivoaka rery, ary tsy ianao no mivoaka amin'ny herin'ny tenanao. Tamin'izany nila nanendry Mosesy Andriamanitra vao tafavoaka ry zareo. Amin'izao efa nanendry an'i Jesosy Andriamanitra mba hamoaka anao, tafavoaka ianao. Amen. Omen'Andriamanitra anao ny fahafahana tena hijoro ho tonga olona afaka. Ny ao anatinao vaovao, fomba fijerinao vaovao, modely vaovao. Raha mametraka modely tsika hoe Josefa tena nijoro tamin'ny fiainam-pahadiovana, tsy mba nampirafy, tsy mba jangajanga, fa bezesta kely. Dikan'izay, raha Josefa ntahafinao eo dia tena olona enjana be anao amin'ny intégrité, enjana be anao amin'ny fijoroana, fa hanahaka an'ilay bezesta keliny, satria napetraka ho modely Josefa. Tsy misy olona amin'ny testamenta taloha ka mendrika ho atao modely, satria tsy nisy nahafeno ny fipeitran'Andriamanitra izy rehetra. Anankiray nahafeno ny fipeitra rehetra, Jesosy. Raha mijery an'i Jesosy ianao ka mibanjina azy ary mametraka an'i Jesosy eo amin'ilay modely, dia sady hanahaka amin'ny fahombiazana ianao ny tsy ho raraka mitovy aminy. Tsy maheno tehaka ho an'Andriamanitra. Enio tsara fa zavatra kely ilay izy fa tonga dia manimba zavatra be. Raha ianao zao mpiondana Davida zany tena mahafinaritra be anao. Tsy dia mampanina loatra zany fa tsy ampy. Dia voarainao mihitsy hoe Davida nandresy foana. Dia isika ny zavatra trena dia Davida nandresy foana. Davida nandresy foana. Davida nandresy foana. Dia miatrika ianao. Dia miverina ianao eo amin'izay nampiainan'Andriamanitra ny Davida, dia miteny hoe raha namangy an'i Davida tamin'izany ianao dia hamangy anahy ianao Andriamanitra. Dia courage dia ao anatinao miakatra amin'ny moral dia afaka miatrika ianao. Zay Goliata tamin'izany vita, zay Goliata amin'izao vita. Dia miatrika ianao dia mahita fandresena. Rehefa mandeha amin'izay fotoana, kitikitian'ny devoly amin'izay ianao, Davida anie nila Batseba vao nandresy. Dia mihitatra amin'izay ny sainao, zany ny karazan'olona mitovy amin'ny Davida zany mila mitazatazana ety andavarangana mijery vehivavy mandro zany zay vao tena mety fahombiazana ity. Hitatra ilay izy satria maninona? Modely tsy parfait ilay nalainao ho modely. Anankiray modely tokony arahanao, Jesosy. Modelin'i Jesosy, nijoro izy, sady naomby, sady nandresy, tsy nanota ary tsy nanondrana. Zay ilay modely tsara tokony arahanao. Raha manaraka ny fahombiazan'ny olona anankiray ianao dia tandremo fa anaraka ho azy ny fihodinany. Mety hiteny ianao, za pastera be fahendrena be fa ny pozitifa ny raisiko fa ny negatifa tsy raisiko. Fa moa ny afantaranao ny pozitifa sy ny negatifika izy ary olonako. Fa fijorony fotsiny dia efa misy fay. Dia fijorony iny tahafinao dia tafiditra ianao miavinavina kely, dia iko ianao fa miavinavina kely. Ianarana koa fomba fijeriny. Hoe izy mpanao baolina mahibe, fa raha vavy mamono baolina izy tonga dia miavinavina kely zay. Dia iny koa ny ianarana dia ianao tsy olona miavinavina. Fa noho ny amin'ilay te ahomby dia iko fa miavinavina kely koa ianao. Satria nalainao ny succès dia nalainao ny échec. Raha maka ao amin'i Jesosy ianao, tsisy échec eo na ohatry ny kodina, tsisy. Zay no mahatonga antsika mila mianatra hoe inona no nataon'i Jesosy, fa izay nitranga tao amin'ny testamenta taloha dia manondro hoe ohatr'izany na mipatiny rehefa ho avy Jesosy. Mosesy zany paty maina tsisy ninninina. Miomany ianao andray fanoharana manaraka. Rehefa tonga Jesosy, paty garni spécial. Dia ianao ve dia molinina an'ilay paty maina be sa tsisy iny. Raha zay ianao mitodika any amin'i Jesosy fa any le izy.
raha mianatra ny mosesy ianao dia mety ho ampiasain'Andriamanitra ohatry ny mosesy fa mety hanondrana ohatry ny mosesy. Fa raha mijery an'i Jesosy ianao dia tsy hanondrana ohatran'i Jesosy. Eto misy olona tena tsy manaiky an'izany mihitsy. Eto ambony tany tsy maintsy manondrana. Ka hatreo aloha ny hitanao. Hatreo. Enao ve hanazava momba ny intelligence artificielle amina vitsika? Zavatra mifanipaka be zany. Ny olona mila modèle inspirant. Mila modèle mi-inspiré. Ilain'ny olona zany. Ny tsara indrindra dia ny modèle napetraka Jesosy. Nisy rangahy anankiray izay Edmond Hillary no anarany. Io rangahy io rehefa nijery ny tendrombohitra Mont Everest. Zany Mont Everest zany dia tendrombohitra anisan'ny avo indrindra eto ambony tany. Mbola tsy tany ary ianao misy zany. Tsika zany mila mianatra zavatra be dia be tsy hoe any andringitra ihany. Andringitra ny hitanao fa misy zany Everest ny olona zany. Reto tsy Madagasikara rehetra ny firenena ary tsy gasy any amponiny. Nahitako an'izay zao mba ndray mandeha mba nentin'ny tompona anao escale atao Addis Abeba. Manan-karena tareny Afrikana. Karazany zany zay tonga atao be maso, be molotra, karazany. Zany zany be maso, be molotra zava sady isany. Karazany. Dia eo anao zao voavariana hoe ianao zatra mahita ny gasy mitovy aminao dia ohatry mieritreritra ohatry izao daholo ny olona rehetra. Ny lava indrindra amintsika eto rehefa tonga ny andafo, ny fohy indrindra rehefa tonga any. Dia io Edmond Hillary io nijery le Mont Everest. Dia ny olona miteny, io tsy possible io. Betsaka nefa niezaka nianika teo. Ny verina ny betsaka. Nijanona teny an-dalana. Tsy tonga tany etapony. Tahoarany maty. Taony tsy tafaty. Ka ianao ny lingilingy andeha hiakatra any. Fa izy ianao tsy nanao an'izany teo alohanao. Misy anie tsy azo atao eto ambony tany. Mba mila fahendrena ho aty fiainany ity. Izay karazan'olo izay aloha zany dia tsy namanao zay. Dia ozy izy, ka. Ny tendrombohitra rehetra dia azo inihana daholo. Dia nanao an'ilay izy. Nandeha izy. Dia vita an'ilay izy. Vao vita an'ilay izy. Sokatra daholo ny sain'ny olona rehetra. Azo atao. Avy amin'ilay tsy vita, lasa niova ilay toe-tsaina hoe azo atao. Dia lasa marina nanaraka ny diany dia lasa nahavita mitovy aminy. Le tamin'ny voalohany ohatran'ny hoe tsisy hahavita mihitsy lasa marina vita an'ilay izy. Nisokatra ny sain'ny olona fa ilay tsy azo atao vita satria nisy anankiray nahavita. Izay ilay ilaina. Dia izao, nisy lehilahy anankiray nofo aman-drabe mihitsy izy. Tonga teto ambony tany, niatrika fiainana. Fa izy io matotra be. Nafe ny zavatra ny teneniny, nafe ny tenany, nafe ny fotoanany. Ary io lehilahy io koa tanteraka parfait. Azagaga fa tam'tanana tsara amin'ny tanako hoe tanteraka. Ny fahatanterahany zéro erreur, tsy nanao erreur mihitsy. Zéro retard, tsisy tara mihitsy zavatra nataony. Zéro oubli, tsisy zavatra adino mihitsy. Ary teo anatrehan'Andriamanitra zéro péché. Zéro bêtise. Zéro tentation. Dia mety hiteny ianao, tsy possible zany e. Toy izy ny boboly. Ozy izy ny baiboly. Ozy izy ny baiboly. Possible zany. Jesosy nofo amandrà fa tsy nanota mihitsy. Pasteur, inona ny secret-any? Fanamasina. Dia iny secret iny ao anatinao. Dia ianao androany manana ny secret-any fa tsy miaina an'ilay izy. Inona ary ty? Le fanamasina ao anatinao afaka hanampy ianao hijoro, hanana fiaina mpijoroana tsy mety lavo intsony. Za tsy miteny hoe tsy mety lavo mihitsy satria ianao rehefa lavo. Fa tsy mety lavo intsony. Le manomboka amin'ny fotoana atairan'ny sainao
ny tokony hisokafo ny finoanao hoe androany a tsy manota satria manao izay ampifaly an'Andriamanitra ary hitandrina mba tsy alahelo Andriamanitra. Ampaharezina akaikinao possible zany hoe avereno possible zany hoe tsy mampino le izy hoe fa afaka iainanao zany hoe satria le nampahomby an' Jesosy hoe ao anatinao. Ny fanamasina nampahomby azy hoe ny fanamasina ao anatinao hoe afaka ampahomby anao. Tsy mahenteka ao an'Andriamanitra. Exode 4:21 aminaran'i Jesosy. Raha mandeha miverina moa any Egypta ianao Mosesy dia indreo rehefa gagana rehetra ireo zay nataoko eo an-tananao ataovy eo anatrehan'ny Farao izao na mahafonofony ka tsy handefa ny olona izy. Nomen'Andriamanitra ny mirakla teo an-tanan'i Mosesy tsy ho ampiasaina ao an-trano. Zany mbola mahavariana daholo zany. Tsy ho ampiasaina ao an-trano fa ho ampiasaina any Egypta. Tsy ho amin'ny fianakavian'i Moïse fa ho amin'ny firenena ray amanontolo. Tsy hoe hanafaka an'izay manahirana ao amin'ny ankohonana fa hanafaka firenena. Ianao tsy mivoaka ho azy zany fa mila mpamoaka ianao ary Jesosy ny anarany. Jesosy no mamoaka anao avy eo anatin'ny fahotana. Karaha ny zanaka no nafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Matthieu 9:12 aminaran'ny Tompo. Ary raha nare zany Jesosy dia nanao hoe tsy mifinaritra mila mpanao fanafody fa ny marary. Jesosy nila mpanangana. I Lazarosy azafady. Lazarosy nila mpanangana. Tsy nitsangana rery tao am-pasana izy fa nilan Jesosy ny teny hoe mitsangana. Tsy teny izy hoe mitsangana azafady fa zao ny teneniny hoe hitsangana ny anadanao. Nilan Jesosy ny laza hoe Lazarosy voa tao. Voa afaka mivoaka avy tao am-pasana Lazarosy. Fa zao Jesosy tsy nila mpanangana. Halleluja. Jesosy tsy nila mpanangana satria izy mihitsy ny mpanangana. Zany hoe zay rehetra mila fananganana fitainy. Ary na izy koa mila an'le izy dia ataony. Ka raha androany misy olona eto mangetaeta no atsangana avy amin'io fahotana mandifitra anao io fotoana mamety androany anafan'Andriamanitra anao ho amin'ny fiaina vaovao. Raha ny tena marina hozy izy pasteur hoe tsy nila nisokafana ny vato satria tamin'ile vatana nofo aman-drà tsy nanota dia afaka manao passe-muraille. Afaka mitraverse rindrina. Dikan'izay mitsangana rereo zany Jesosy dia to dia mandeha fotsiny dia mivoaka ny vato. Ary teo vao tena hitako hoe ry Andriamanitra kosa manao zavatra tsy ampatahotra anao. Dia za izy efa mitsangana efa nahatorana miaramila ny ambina toy ny maty. Ko maika hoe izy le miaramila be lady marina zany dia hoana lesy ny tena fandehanao tena vola tena dia maheno tamiko hoe dia mipotra avany Jesosy avy anaty vato. Tena mitsotranao marina fa tsy vita amin'ny maty zany. Maty plus maty ireo miaramila ireo. Nefa ny programan'Andriamanitra tsy hoe mahita Jesosy mitsangana dia maty fa mahita Jesosy mitsangana dia velona. Ary afaka mijoro vavolo belona fa tsy vavolo maty. Calculen'Andriamanitra daholo ny zavatra rehetra. Fa manana tsy maintsy misokafana le fasana raison anankiroa ny tenen'ny Tompo mba hiditra aloha mazava. Dia faharoa mba afaka hitsirika mipetera sy jaorina hoe tena tsy eo tokoa izy. Ho anao zany na tonga l'izy misokafana tsy fa tsy ho anazy loatra. Rehefa tena mijeritsika ny zavatra nataon'i Jesosy rehetra reto tsy ho anazy fa ho anao. Ka ho an'izay tonga eto mieritreritra tsisy manao ninina ho anahy mihitsy pastera. Androany valin'izay Jesosy nanao ny rehetra ho anao. Amen. Aza mijery an'izay heverina fa tsy nanao ho anao. Jereo Jesosy nanao ny rehetra ho anao. Ka izy tiako be ne. Inona ny natolony ho anao? Tsisy. Jesosy ny ainy nomeny anao. Kiza zany ny ty imbandia sa Jesosy zafady. Tsy midika indray zany rehefa misy olona miresaka aminao dia hoe mieritreritra ny apakatranao vady. Vitanao ny anolotra ny ainao mihazo fijaliana ho anahy. Dia zao sady mivaliny tsy ho vita an'izay satria olona izy. Anankiray ihany navita an'izay ho anao Jesosy. Alleluia. Fa tia ampaheriny ny Tompo hoe tsy mampaninina. Misy fotoantsika mieritreritra tsisy ty. Aretiny zany. Aretiny zany. Tsy marina zany. Laingy zany. Miala aminaran'i Jesosy zany laingy zany. Jesosy tianao. Raha vao tafaverinao amin'i Jesosy dia manomboka misokatra amin'izay masonao hoe ary zaka tsy hoe tsy tian'ny olona fa ohatran'ny zaka tsy tian'ny tenako. Aretina le izy. Ary raha tsy mahatsapa marary tsy afaka sitranina. Fa tsy maintsy tsapanao aloha vao miditra tsetr'Andriamanitra manampy anao.
Fantatrao fa raha tsy tian'ny olona ianao dia nan-taxi be ary mitsoaka anao. Ka raha tonga eto ianao, miteny le olona, eo tonga dia tsampoko olona to dia andeha hivavaka ao. Dia niditra ianao, tenenao zany. Tsy azotsika zany. Mbola tsy tratran'izany ianao. Hoe tsisy tia daholo maraina ka hatramin'ny arivo zany ny tena tsisy tia. Izany efa mahita fa ianao io tsy izay. Fa misy zavatra andrasanao fotsiny tsy mety mitranga. Dia inona maritanao hoe izay ny porofom-pitiavana, tsy izay ny fiainana. Ny porofom-pitiavana ilainao iangana maty teo amin'ny hazo fijaliana ho anao Jesosy. Nijaly izy ho anao mba tsy jaly ianao. Fantsihana ny tanana mba tsy ho fantsihana ny tananao. Fa raha tsy raisinao zany dia fantsihana ny tananao zao avy ilay fantsika pastera. Mihaino ve tsika e? Aza velo fatiantoka izay nieretan'i Jesosy. Ary tsy tokony ho fatiantoka. Avereny hoe mila mpanafaka hoe. Le voalohany teo mila tompo tsara, ty faharoa ty mila mpanafaka. Tsy misy olona mivoaka rery, tsy misy olona mivoaka ho azy. Ianao tsy afaka ho azy ao anatin'io, fa mila mangetaeta ny ho afaka ianao dia ampitodioany amin'i Jesosy fa izy no mamoaka anao. Alleluia. Ahoana ny fomba hamohan'Andriamanitra anao anatina fahotana na fahazaran-dratsy na toetra ratsy. Omeny ny teniny mba hisokafany ao anatinao hoe ratsy io, eo aloha. Dia raisinao le teny dia miova ny fahatsapahanao hoe ratsy io. Le tsara taminao hatramin'izay lasa ratsy aminao. Faharoa, ampahafantarin'Andriamanitra anao hoe ny fiafaran'io zavatra ratsy ataonao io ratsy io. Dia misokatra ny visionao mahita zavatra lavitra be. Ny faminaniana ilainao zao tsy hoe tsy hoe inona ny zavatra miafinao amin'ny armoirenareo eo amin'ilay tiroara fahatelo ao ambadik'ilay viksa. Tsy izay ny ilainao, hatreto aloha. Fa ny teny ilainao dia zao hoe raha toizinao izy gary io dia aiza ny efaranao. Dia ity le izy, le mielo. Zany zao fa amin'ny tsy tian'ny olona zany zao. Fa raha tian'ny olona dia hoe iza ny foka sikary eto, Andriamanitra ny amindra fo aminao, any an-danitsika mihaona. Mihaona amin'inona? Kofina ny anjeny manokatra vavadiny lanitra raha ianao no hafa amin'io. Hafa amin'io. Raha fantatro hoe hitondra anao aiza io dia hisafidy tsy hanapa-kevitra ianao. Tsy ziriziry amin'io. Mahatonga anao mbola miziriziry amin'io, mbola tsy azonao an-tsaina fa tena ratsy io. Raha mividy hena ianao ka masiso le hena atao anaty vilany, lohatra amin'le vilany, lozy zany. Dia mbola miverina amin'ilay mpivarotra ianao maka an'ilay hena vidianao omaly, tsy fay ny anaran'izay. Tsy fay ianao zany. Misy ny atao hoe fay school eo amin'ny fiainana. Iza ny efa nandalo an'izany mba tsy hanganikely ny tanana hoe renao mihitsy ny zavatra nalovana tena teo dia fay dia tsy te herika n'intsony. Iza ny efa tratran'izay? Raha tokony ho izy tokony manangana daholo satria misy fitaizan'Andriamanitra izay mba tonga anao atsapa hoe aza miverina amin'iny fa raha tsy lavitra anao ianao mitranga raha vao miverina amin'iny. Dia manomboka mangetaeta ianao tompo. Za tsy te hifoka sikary izany intsony. Na ny fofombavako ary tsy zakako. Zay zao mbola ianao zay. Fa tokony mba hitatra hoe nisy étude nilaza fa rehefa ny olona anankiray mifoka sikary ao an-trano dia ny rehetra no mifoka afolo eny. Mihaino ve tsika? Dikan'izay zany manam-poizina amin'ny manodidintsika raha manao an'izay. Baiboly dia milaza eo amin'ny bokin'ny Job fa setrika ozy izy no mivoaka eo amin'ny vavany ary mafy ny fony. Ny sigara zany dia manamafy fo. Spirituellement le resantsika. Médicalement indray nefa manimba avokavoka. Mandoto rà. Tsy zavatra tsara zany. Fa tafaroboka le olona satria misy fafinaretana kely ao ambadik'le fahotana. Zay fafinaretana kely zay le tian'Andriamanitra ho resenao amin'ny fahafantaranao hoe aleoko miaritra kely tsy afinaritra kely mba hankasitrahan'Andriamanitra ny lalam-piainako mba ho finaritra be fa finaritra Andriamanitra. Misy plezira ao ambadika ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra. Plezira tsara lavitra no izay plezira fantatrao na inona na inona. Eto misy miteny hoe misy plezira ray izay fastera izay tsara indrindra. Fa za teny anao fa misy tsara lavitra noho izay ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra. Mahita olona eto ho tia
manao ny sitrapon'Andriamanitra. Nandefan'i Jesosy Andriamanitra mba hanafaka antsika. Tokony ho afaka zany tsika. Tsy tokony ho voageja, tsy tokony ho voafatotra. Eo Jesosy ho anao. Ny tompo dia hampatanjaka ny décision anao. Amin'ireo karazana teny famafao be dia be hanokatra ny ao anatinao hoe raha manao an'ity zao no mitranga androany, raha manohy an'ity zao no mitranga rapitso, raha tsy miala amin'ity zao no miandry rehefa avy eo. Zay le mahatonga anao le mila misaintsaina ny teny. Inona no mitranga ny amin'ny elo? Ny olona mifoka sigara dia to dia aseny dia volo mifoka eo foana dia mirehatra dia mitsonika dia rehefa avy mitsonika dia miverina vaovao indray dia miverina mifoka. Tsy mety tapitra. Azonao ve zany e? Trereo tsy resahana zany. Fa loza be zany. Zay mahatonga an'i Jesosy manao fomba rehetra izy raha mbola afaka atao. Manome anao ny opportunité hoe aza miverina amin'ny intsony ianao. Aza manao ny intsony. Andriamanitra, azon'ny tanako fa iny fa miakatra eo amin'ny vavako. Miala aminarana Jesosy. Tananao le iny e! Sa tanan'izy iny? Atsanganao zao ny tananao e? Antany hoe tanan'izy zareo e. Ohatry hoe sigara resantsika mety hoe tity fangatanana. Fa manao fangatanana. Fanga tsy afaka azo ango ianao. Fanga ny hafa nga no anao. Fanga le Andriamanitra nanome ny hafa nga tsy afaka hanome anao. Ka ela be mareta. Io tsy faharetany ihany mampanao foana. Fa raha Andriamanitra marina sy matoky izy, ny anjara tsara ho an'ny rehetra, misy ny omeny aloha, misy filaharana eo amin'ny tompo e. Aoka ny visionao ahita hoe eo am-pilaharana ny any aloha efa mahazo, za efa anatin'ilay filaharana. Tsisy miala eto amin'ny filaharana fa raha nomena Andriamanitra ny teo aloha, zay mahatratra amin'ny farany any ny vadin'Andriana e. Manque de caractère lasa miteraka péché. Fahatelo, mila n'Andriamanitra miseho ianao. Exodus toko faha 9:7. Exodus toko faha 9:7 miaran Jesosy. Ary tamin'ny anarako hoe Andriamanitra tsy toa no nisehoko tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakob. Dikany hoe tsy toa, tout puissant. Fa ny anarako hoe Jehova tsy mbola nahafantarany ahy na éternel. Andriamanitra manana fisehoana. Ary eo amin'ilay manjoanao dia te hiseho aminao izy mba ho taitra amin'ny fifandraisanao aminy ianao. Averiko. Eo amin'ilay manjoanao io dia te hiseho aminao Andriamanitra mba ahafahanao miraiki-po aminy. Ny objectif an'Andriamanitra zany raha hiseho mandefa mpanompon'Andriamanitra, manome révélation, manao fivoriana ohatr'izao, dia ny atonga anao hifandray amin'Andriamanitra namboaranao ny fonao mba hisy hamantarana ianao fa hisy farany ty tany ty ho tapitra Dubai. Ho tapitra, ohatry hoe Dubai voatona fa azafady a. Ho tapitra daholo zao rehetra zao. Ho tapitra daholo mitady visa, ho tapitra io. Mba tsy io ny hampanotanao omaniny mandrakizay fa afaka omeny ara-potoana io. Ary anome izy. Tato ohatry ny be dia be ny lasa, izay tokony handeha rehetra amin'ity taona ity koa andana. Anaran'i Jesosy. Azafady. Mandeha amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Dia rehefa tonga any, mba manokafa sy vekaela, raha mba mety, tsy manery ahy. Tsy chantage lizy hoe izany andeha any andafaka izy anaty lesy hivavaka ho azy ary tonga dia zay manana projet anangana Zwekaila tena to efa metra tany anankiroa mihitsy ny anazy. Tsy izay le izy fa tiako ianao mba hifandray amin'ny programan'Andriamanitra hoe maninona ianao no alefa niany fa maninona. Ka za miavaka amin'ny Kristy. Iny ataovy any amin'ny sisiny iny io. Ianao miavaka amin'ny Kristy ataovy any amin'ny sisiny fa maninona. So dia mba misy asa tokony atao. So dia misy asa tokony mba ho vitaina any. Andriamanitra manana fisehoana. Ary fisehoana io dia mifanaraka amina toetra. Andriamanitra tsy voafetra, fa tsy afaka miseho izy arak'izay toetra misy na toetra tsy misy eo amin'ilay mpanompon'Andriamanitra hisehoany.
testamenta taloha zany resaka zany. Niaraka tamin'ny Abrahama Andriamanitra dia zao, afaka nyseho izy ho tsoto, fa tsy afaka nyseho izy ho Jehova. Satria le fisehoan'i Jehova nitaky toetra tsy nananany Abrahama. Ka nantena ry Abrahama hoe miseho mihoatra. Andriamanitra manaova repsa tsara aloha. Fa ny tsy sehoko aminao tsy ho feo anao, fa toetra. Fa atreto amin'ity toetra ao anatinao io, mahazo aina be miseho amin'ity karazany ity. Dia izay natonga ny Abrahama natsangan'Andriamanitra ho rainy mino. Taloha izy rainy tetaka. Fa rehefa niditra tsy etr'Andriamanitra niova ny anarany. Avy any amin'ny rainy tetaka lasa rainy mino. Sy minera manova anarana, rainy tetaka ianao miditra eo, rainy mino ianao miala eo. Fa voafetra teo. Andriamanitra no tehiseho. Bobaka be dia be. Niendrika ity ny Andriamanitra isehoana amin'ny fahafenoana. Zay efa nahitanao azy zao, tena akaikinao, zay efa nahitanao azy hoe, sombotsombony hoe. Dia teneno izy, mbola tsy nahitsitsika ny tena marina hoe. Ho an'izay mpiondana croisade zao efa nahita chaise roulante nitsangantsika. Bekina tsipy. Zaza jambam-boaka to dia asiana bombo famantarana dia tonga dia mandray mahiratra manjamba zany. Ny maty atsangan'Andriamanitra fa nefa mbola misy karazana fisehoana. Mbola tsy nisehoan'Andriamanitra, tia nisehoana eto ambonin'ny tany. Fa maninona Andriamanitra no miseho? Misy zanany tiany ho afahana. Teto Andriamanitra bloqué teo amin'ny Abrahama izy tsy afaka iseho mihoatra noho nitsy to. Fa sofa teo Mosesy nanana an'ilay toetra mba ahafahan'Andriamanitra niseho ho Jehova. Abrahama nahita an'Andriamanitra ho tsoto, Mosesy nisehoan'Andriamanitra ho Jehova. Ny testamenta taloha dia nafantatr'Andriamanitra teo amin'ny matsoto éternel Jehova sy ireo anarana maro be avy anaty Baiboly. Jehova Rafa, mpanasitrana. Jehova Shama, présence. Jehova Shalom, mitondra fiadanana. Jehova Pizza. Tsy fantatro ve zany fisehoan'Andriamanitra zany? Azonao koa matiako teneniny. Arakaraka ny zavatra ataony zany a, ny anarana. Tsisy izany Jehova Pizza zany. Sany mino an'izany a. Amin'ny foko manontolo mihitsy. Mifanaraka amin'ny zavatra ataony a, le anarana. Ataovy loatra maharaka tsara tsika. Rehefa tonga Jesosy, dia tsy toetra anankiray ny tao amin'i Jesosy. Dikan'izay, tsy fisehoana anankiray zany no isehoan'Andriamanitra eo amin'i Jesosy. Fa ny toetra rehetra tao amin'i Jesosy daholo. Dikan'izay, ny fisehoan'Andriamanitra rehetra afaka iseho amin'ny alalan'i Jesosy. Androany zany, tsy mitady Andriamanitra toetra isehoana fa efa feno ao amin'ny Kristy. Fa raha vao tsy maneho an'ilay toetra ianao dia lasa ianao tsy mahita an'ilay izy, efa vonona ilay izy, ary efa te hiseho ilay izy, ary efa miseho ilay izy, ary efa eto ilay izy. Zao antsika miteny zao. Miankina amin'ny safidinao anapa-kevitra moka an'ilay toetra, ny atonga an'Andriamanitra ampahitanao ilay fisehoana efa vonona, efa disponible ao amin'ny Kristy. Androany zany, ilay Andriamanitra nanome zanaka ho an'ny olona antitra be maty kibo sy mombo. Eto izy androany. Ilay Andriamanitra nanome vady an'i Isaka. Halleluja! Sisy halleluja! Eto izy androany. Ilay Andriamanitra nanome kambana an'i Isaka sy Rebeka. Eto izy androany. Raisa amin'ny anaran'i Jesosy. Ilay Andriamanitra nampitsimbahty an-tantara-piainan'i Jakob nanova ny anarano Israel. Eto izy androany. Le Andriamanitra nanafaka ny zanak'Israely tany Egipta, efa-jato taona tsy zavatra niova, ndray alina niova daholo ny zavatra rehetra. Androany maraina afaka ondray mpimasa, afaka iova ny zavatra rehetra. Eto izay Andriamanitra izay. Zay rehetra tantara fantatra ao anaty Baiboly sy izay tsy fantatra ao koa e. Eto izy. Ao amin'i Jesosy izay fahafenoana izay. Tsy mirakla ny ilainao.
aleo mba ampiarahana tsara averika ilay izy dia mandefa ny liana ny ankizy atsy lasa aloha vona tsara tsy mirakla ny ilainao tsy resaka ny reny ianao zany raha tonga eto dia sokafo ny fonao zavatra be dia be ny afaka hitrango eto raha ohatra ka vitako manokatra ny foko tsy hoe hahitan' Jesosy fa hifandray amin'i Jesosy tsy mitovy mihitsy hoe ianao mahita azy za mifandray aminao mihoatra lavitra noho zay le tiako tena momba an'i Jesosy satria mila fandray amiko ianao za izy na tsy mifandray amiko ianao tsy voatery tsy anakana mirakla ho anao mihitsy satria tsy aty amiko izy dia amin'i Jesosy le izy fa tsy hoe tonga eo ahita ny tompo aiza ny tompo izy ry lavitra be ry kono kokoa andesady izy zao tsy zay ny atongavantsika eto fa hifankahita aminy hifampiresaka aminy anao kala avy amin'ny teny grika hoe kalinos raisindro tsy pastera teny grika hoe kalinos ianao hifandray amin'Andriamanitra ianao afaka miombona amin'Andriamanitra rehefa miteny zavatra Jesosy dia renao anatin'ny fonao mihitsy hoe tsy manohatra azy ianao d'accord aminy ianao zay nge le hoe communion ao amin'i Jesosy no hitambarany anaran'Andriamanitra rehetra mila an'Andriamanitra misehotsika ary ao amin'i Jesosy le izy manapaka ny fanandevozana ao amin'ny anaran'i Jesosy zany Andriamanitra manao famantarana sy fahagagana amin'ny resaka natiora ao amin'ny anaran'i Jesosy zany Andriamanitra mamaly firenena ray amanontolo ataovy amin'ny anaran'i Jesosy amenina mafy tsara ao amin'ny firenentsika aloha vitany tompo zany pastera tsy fantatra hoe vaovao tsy rarahako ny vaovao amin'ny anaran'i Jesosy tavavoaka io ianao nga tsy mahafantatra fa ihany tsy rarahako ihany vovonjy ihany amen mboary ny fonao tsara iny olona iny diovy ny sainao ihany iny mihitsy iny tsaintsainao iny le voaramboaka publication tamina iny tsara iny olona iny hihi mihitsy tena kekinao amboary ny sainao io hoe aza ampidirina zordira ny fietreretanao hoe za kosa aloha pastera mba marina mafa retona bavaka ty fitondrany ty teo any an-danitra aza ampidirina ny fitondrana sy ny lanitra tsy maintsy miditra satria raha vao maloto ny fondrangahy na ny fondram-poatoa dia mikata ny lanitra tsy le fitondrana ny problema fa le fo ka androany mila madio fo za senao ny fahadiovan'ny-po tsy midika hoe mety ny ataon'le olona adiovan'ny fonao ampiasao rangany loalika dia ndao hivavaka fa Andriamanitra ve tena mareny tsofina be tsy amaly vavaka e amaly izy mila manana faharetana tsika ary le faharetana tsy faharetana anatina fahasorenana mety Andriamanitra angaty hitsangany ao tonga dia ravaravany eo ny ratsy fanahy dozy Andriamanitra hoe zany tsy ohatr' zany zany hoe raha tonga eo dia hanovan'le olona iny tsy milovaina tsy to dia esorony so fa misy ny communion fa misy zavatra mila verina amin'ny loany ao anatinao fa tsy fon'Andriamanitra zany fampiresana miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta zany sainy zany eto zao misy olona miteny minona sitrapon'Andriamanitra resantsika etoko tsy aloha ve afaka e fa inaka ny adiditsika joro amin'ny sitrapon'Andriamanitra fa inaka ny sitrapon'Andriamanitra manaja za Andriamanitra no ajaiko fa reo ajaiko tena kekinao tsy ny olona ny problema hoe fa ny ao anatin'ny fotsika hoe avereno anano zany fahendreny zany hoe tsy marina zany pastera afaka tany saika aminao daholo ny fahatosoany zareo vao mitanisany zay no dia tany sain'Andriamanitra koa ny fahatosoanao ary iza matadidy fahatosoana bebe koa ianao sa Andriamanitra aza miditra amin'izay atao votriny tsy fantatra rehefa misy olona mitaditady resaka enareo vavoafarany ireo voafarany ianina ane onona nanina mananananiny le resaka tsy misy tsisy idiranao le olona tsy fantatrao le resaka tsy makany aminao dia ianao ranga be ohatry mibitro mahita karoty menao le izy raha mba fantatrao fa hanimba ny finoanao le izy aloha tsy miresaka an'izany aleo mivavaka
leziny matoa resana mba hoentina mambavaky impiry ianao zay ny resanao zay tsy mivadika vavaka zay aloha fa dia aloha andefa dia mifampiantso dia tsy miantso akory ianao avy eo koa mandaingy on s'appelle nefa tsy mifampiantso avy raha va misy resaka mitady vilana zao aloha e ndao tsika hiresaka ny qualité an'io olona eo tiany tsy vitany mila resahany zany oy iny tsy vitany fa reto ny zavatra mba vitany sao dia tsy hitanao reto atidioany amin'ny zavatra tsara ny saina fa aza mijery ny zavatra ratsy mba fahan'Andriamanitra mampiasa an'izay fotsara izay anovany zavatra ratsy ho tonga tsara tsy maheno tehaka ho an'Andriamanitra le Andriamanitra mamaly vavaka manasitrana miazona anao tsy harary manokatra lalina ambany rano mampandeha ny ambony rano mampiantona rano mampisy rano mamoaka rano manova rano manova lokony rano manova tsiron-drano manova rano manokatra zany Andriamanitra mahay an'izany eto izy androany ao amin'i Jesosy zany fahaiza-manao zany Andriamanitra mampidina an'izay vonina vao an-danitra ao ohatra ny mana fa zao voafetra izy raha vao tsy ao le toetra lasa tsy afaka mifandray amin'ilay fisehoana vonina ao amin'ny Kristy tsika raha vao tsy mamoaka an'ilay toetra ao amin'ny Kristy ny vonina ny fisehoan'Andriamanitra rehetra fa isika ny mila mifandray amin'izay fisehoana izay amin'ny alalan'ny toe-panahy ijoroantsika mila mpitsara isika tena kaikanao mila mpitsara ianao hoe Jesosy izay mpitsara izay hoe izay olona manana fiainam-pitsarana dia tsy ijoroan'Andriamanitra ho mpitsara zay mahatonga Jesosy miteny aza mitsara hozy izy fa raha vao ianao no mitsara dia tsy miditra tsetra izy mitsara ho anao eo amin'ny toeranao nefa ilainao ny fitsaran'Andriamanitra Exode 12:12 amin'ny laran'i Jesosy mba ho afaka ao Egipta ny zanak'Israely andeha hamaky ny tany Egipta amin'izany alina zany amony mato rehetra amin'ny tany dika le mato tsy hoe saka fa ny mato ny aîné ny lahy mato rehetra amin'ny tany Egipta hatrany amin'ny olona ka hatrany amin'ny biby fiompy enjany zany hatrany amin'ny biby fiompy zany tonga dia ringana daholo ny mato rehetra teo izy Andriamanitra ny Andriamanitra ny Egiptianina dia ho tsaraiko avokoa zany Jehovah io Andriamanitra ny Egiptianina io le devolon'ny tompony Egipta niazona ny zanak'Israely tanatin'ilay fanandevozana niazona n'ilay fanandevozana zany tsy miaramila ny niazona fanandevozana tsy miaramila Egiptianina mampatahotra amin'ny karavasy rehefa mijery le dessin animé le film reny dia firy le miaramila mitazona karavasy anankiray anankiroa anankitelo fa firy le andevo amanarivona dia maninona le mitondra karavasy atahora le mitondra brika tsy mampanantena ve zany satria misy fanahy miazona an zareo tsy afa-mihetsika dia iny le nitenen'Andriamanitra hoe hidina hitsara an'izay Andriamanitra tsy izy mifehy anareo zay tena kaikinao ianao tsy afaka mitsara an'izay hoe fa Andriamanitra ny afaka mitsara an'izay hoe teneno izy mila an'Andriamanitra ianao hoe nandritry ny 100 taona mahery 100 taona tsy afa-nietsika ny zanak'Israely te hitrotra fa tonga dia bloqué ngongonona amin'ny alina ndao tsika raha pisaka to dia grève tonga dia tsy zaranga tsy asa tsony tonga maraina ohatra ny entin-javatra dia lasa miverina miasa indray satria maninona misy fanahy ao ambadika ao miazona an'le fanandevozana toy izy Andriamanitra hoe ny alina aminonareo ny zanak'ondry izay atao hoe pasika ho an'i Jehovah iny fotoana iny hitsara ny Andriamanitra ny Egiptianina ary amoaka didy mpitsarana ho vita ny adinareo satria ho avoaka hoe iza ny votsotra ary iza meloka amen niditra tsy Andriamanitra ny tsara ny tanany Egiptianina teo amin'ny ranomasina mena Exode 14:30 amin'ny aran'i Jesosy zany namonjeny Jehovah ny Israely tamin'izany andro zany mba tsy ho azo ny tanany Egiptianina intsony ny zanak'Israely zany hoe le Andriamanitra miazona le Andriamanitra tsy izy ny Egiptianina niazona voatsara ny alina ny voandro zareo fa teny an-dalana mbola nisy tanana zay le hoe mainmise amin'ny teny frantsay zany hoe misy tanana miazona dia ohatrany hoe mivoaka ihany
fa tsy ho ela dia hiverina satria sotomin'io tanana io miverina. Fa teo amin'ny ranomasina mena Andriamanitra ny teny hoe eto indray andefa jugement dia ho tapaka eto ny tanany Egyptiana. Le tanana io tsy le tanana fizika le mitaingina soavaly sy aniny, fa le tanana ra-panahy mangeja miazona atonga zanak'Israely ho eritreritra hoe aleo hiverina teo amin'ny ranomasina mena. Zao lazain'i Jesosy eo amin'ny Jaona 12:47. Ary raha misy mandreny teniko ka tsy mitandrina, za tsy mitsara azy fa tsy tonga hitsara zao tontolo zao fa hamonjy zao tontolo zao. Teny kaikinao tsy tonga hitsara Jesosy hoe fa tonga hamonjy. Fa ao aorianan'izao fiainana zao hoe vao hitsara izy hoe. Jaona 16:11 ny fitsarana satria ny andrinan'izao tontolo zao dia efa voatsara. Dia nanome sopapo Jesosy aza mitsara mba tsy ho tsaraina. Raha isy fitsarana ny amin'ny farany dia tsy voatery handalo an'izay fitsarana izay ianao. Rehefa mahafeny fonao androany natao fahavelomanao, tsy mikitsaratsara olona. Tena kaikinao aloha ajanona izay hoe ohatra dia hoana kely hoe mijuge na le hoe mitsara olona. Izany hoe jery olona anankiray ianao dia tonga dia fantatra daholo momba n'iny olona iny. Reny izao dia tonotonononao eo nefa tsy voatery ho marina. Za zao mety tsaratsara ianao io zao mahalany sakafo be tena io zao le tsy mamela aza mifampitsara aloha. Ndao hoe ry sakafo dia ho hitanao ny fomba fisakafoanako. Fa za tsy maka be dia be, fa maka kely be dia be. C'est pas la même chose. Tsy fampitsara mety le maka be dinto dia ngeza be indray mandeha mety iny fa ny style atsika tsy ohatr'izay. Atsika tonga dia ohatran'ny sotasy kely be dia be. Hitanao lasa faux jugement le izy. Dia ohatr'izay mihitsiny tandremo izay toe-tsaina sy toe-po izay aza mora mitsara satria tsy manana ny élément rehetra ianao ahafahanao mitsara. Inona le fitsarana? Reny ve zao tsy anina zao ny anan'ny reny tsy sura zao fa ny an-trano reny ianao amin'io tsara an-trano amin'ilay olona tsy fantatrao izay ataony ao an-trano ao. Fijeriko ny tarehany aza manao an'izay fa manjary hijery ny tarehanao ny olona dia hisaina zavatra hafa koa nefa tsy voatery ho izay ianao. Tena kaikinao enao rery hoe ny mahafantatra an'izay iainanao hoe fa izay miditra ao anatin'izay hoe dia mety hitsara tsy marina hoe. Dia izay no mahatonga antsika hoe tsy miditra any amin'ny fiainan'ny hafa hoe any amin'izay tsy hitantsika hoe sao mitsara tsy marina hoe. Eny fa na dia ny ray trano ohatra dia tsy tokony hifampitsara satria io olona io tsy fantatrao na dia ray trano aminao arany. Baiboly dia miteny fa tsy misy mahalala ny ao am-pon'ny olona lala raha tsy mifanahany fa tsy hoe vadiny. Dikan'izay io olona io ihany izany mahafantatra azy fa tsy ianao miara-monina ny efapolo taona ny arahana trano mbola misy zavatra tsy afantaranao azy ao. Alleluia. Fa fiarahanao amin'i Jesosy hanampy ianao hicomprendre ny olona rehetra. Eto zao misy zanaka mety misaina hoe za tsy tia papa mihitsiny, tsy marina zany. Fa raha tsy tiany ianao dia tsy nataony akoroa tonga eto ambony tany ary mety ny sakana ny fahatongavanao eto. Aka izy inona re mbola tadiavina zany le izy tsy manome vola aza mihitsy. Dia fantary le papanao sao dia tsy vola ny fanehoan'ny fitiavana. Dia ianao koa mila manamboatra koa fa tsy voatery ho vola ny faneho-pitiavana. Eny izy rehefa tonga dia miara milalao foana fa aleoko vola toy izay miara milalao. Dia fantary le fahendrena fa maneho fitiavana izy mety tsy voarainao. Izay le mianatra ny tsy ny hafa amin'ny problema fa aty amintsika misy zavatra mila amboarina. Alleluia. Farany mila an'Andriamanitra manao planina. Zany ny ilain'ny zanak'Israely. Jeremia 29:11 za mahalala ny hevitra iverako anareo, hevitra tonga fiadanana fa tsy loza, anomenareo fanantenana ny amin'ny farany. Exodus 1:12 minaran'i Jesosy, araka ny nampahoriana azy ny voamaika ny amarony sy ny tombon-kosa ka dia natao ohatran'ny zanak'Israely indrindra ny Egyptianina. Ny zanak'Israely dia tsy nafantatra fa nisy programa tsara tao ambadik'ilay zavatra sarotra be sy mafy be nolalovany.
ny ilainao le Andriamanitra mpanao plany-piadanana ho anao mba hisokafany ao anatinao anatina fanantenana sy tsikitsiky hoe zay lalovako androany misy zavatra tsara ho ambadika ao. Alleloia. Tena kaikinao mety tsy takatry ny sainao ny ainanao androany fa ao anatin'io hoe misy programa feno fiadanana hoe hoy Andriamanitra aminao hoe raha nafantatra an'izany ny zanak'Israely dia tsy kivy. Fa tsy nafantatra an'izany zareo satria Andriamanitra no nitenta teoriana hoe mahatonga anareo nampahorinana mba hiamaro sy hitombo hoe. Fa raha tsy nisy reny gidragidra be reny dia tsy maro anaka nareo. Mampamaro anaka zany ny gidragidra. Gidragidrao eo foana e. Miara-miasa mahasoa. Satria tian'Andriamanitra hitatra faingana le taranaka mba ampitaina maneran-tany fa tokana ny Andriamanitra Jehovah no anarana. Fidany Abrahama sy ny zanany izy fa ny tena programa ny hamonjy ny rehetra. Tafiditra anatin'izany hamonjy ny Egyptianina, hamonjy ny Jentilisa, hamonjy ny Romana, hamonjy ny Malagasy. Tsy mahay antehaka ho an'Andriamanitra. Ay ny zavatra tsara ka itenenina kaikinao. Ay, atao izay mihitsy izy. Ny zavatra tsara ka atao hoe raha mijery amin'ny maha-olona ianao tsy ahita ninninina. Inona koa ny tsara ao, zao ty ohatro ty. Indray zao ilay karavasy. Anao biriky indray zany tsika zao. Tsisy ninona iova mihitsy zany fa dia ilay omaly any zao ny rapito zany ve. Ry zareo misaina an'izany Andriamanitra efa misaina hoe iova io ka. Tsy voatery hitoy rapito le fahorian'androany. Afaka tonga maraimbo avao le rapito satria hiditra antsehatra anampy anao. Le naharitra ela be le efa mampolopolo taona n'iny ndray mipimasa anaty fandraisana afaka hiova tampika eo ny zavatra rehetra. Mba sy io fanantenana amin'ny fiatrehana latabatra ilay tompo manana fihevitra feno fiadanana fa tsy loza ho ahy sy ho anao. Misy fiadanana ao ambadika io fa kalina mafotsiny aloha. Afenin'Andriamanitra le programam-piadanana sao dia voateninao dia manjary sakana ny devoly. Devoly tsy maharaka, ianao koa tsy maharaka. Mety zany. Aleo Andriamanitra rery no araka an'izy amin'izay. Zao ary. Raha fantatro ameloha le programam-piadanana dia mety tafateniteny foana hoe tsisy ilako an'ilay programa ty. Toerinao le programam-piadanana. Fa afenin'Andriamanitra le izy mba ho surprise tsara mifanaraka amin'ny fiovan'ny ao anatinao. Ilaina koa le izy tsy ampahafantarina mba hisian'ny vrai tsy mety mirola lavindraza aloha vrai confiance ao anatinao. Ny confiance anie zavatra tsy hita e. Raha zao zany teny hoe misy vola be atao posokato fa alaivo. Tsy izao tsy isy ady salova salova. Tena atao hoe confiance tsy hita izy. Fa mahatoky ianao fa misy le izy ohatr'izay miaraka amin'Andriamanitra. Ka raha miteny ianao Jesosy androany hoe misy fihevitra heverako anao tsy ho tonga loza asy tsikitsiky zany fa tsisy loza zany eo amin'ny fiainanao. Amen. Fiadanana le izy ozy izy. Niombona tsara mifankazara tsara mitompo mba hiadana ianao. Fa za manohatra an'Andriamanitra amin'ny fahitanao zavatra, mifanipaka amin'ny zavatra andrasanao. Ohatro mafy io fa misy fiadanana ao ambadika io ary tsy mafy io rehefa mibanao anatinao le fiadanana. Fa lasa mafy io raha voadinonao le fisian'le fiadanana. Aza velo mafy le izy. Jereo Andriamanitra, Andriamanitra nombana fiadanana. Iza daholo ny atrika an'izay anaty Baibolina. Ohatry ny tsy takatry ny saina fa mivoaka ny tany afarany. Ohatry ny tsy nafinaritra fa voninahitra ny tany afarany. Ohatry ny tsy tiana zany izy ary tsy nisafidianana fa tonga dia vavolombelona. Ay ohatr'izay zany Andriamanitra. Ty zavatra lovako ty zany ohatry ny tsy tiako fa afinaritra be ny ao ambadika eo. Ohatry ny tsy zakako fa metika ny ao ambadika kely eo. Efa kely sisakay. Ary iza moa manam-po androany maraina alohan'ny amenina rehefa avy eo misy zavatra ataon'Andriamanitra mitsimbadika fotsiny eo satria hita amin'ny fonao misokatra faly mankasitraka azy sy misaotra azy ary tsy miady aminy. Amen. Exodus 12:36 amarana anazy. Ary nataon'i Jehovah nahita fity teo mason'ny Egyptianina ny olona ka nomen'ny Egyptianina ny zanak'Israely izay nangatahana na inona dia nifoanany Egyptianina. Tao anatin'ny zanak'Israely, exemple amin'izao zany nomeko anao. Tao ny zanak'Israely dia mitsiriritra ny Egyptianina. Manana fiara izy. Tonga ny fotoanany fivoahana, hoy Andriamanitra, angatao izay tianao. Lasa izy nandony tao amin'ny Egyptianina. Le fiara ny ilaiko. Dia nomen'ilay Egyptianina le fiara. Dia nivoaka ny Egypta miaraka amin'ilay fiara le andefo.
inona tian'Andriamanitra ho tenenina? Manomana zavatra ho anao izy. Hay kely efa nandevozana tsy nandraisa karama rehetra 37 taona, tsy vola very, fa vola nangonina. Fa fantatr'Andriamanitra fa tsy mahay manangana ny zanak'Israely, reo vao manangana teo dia kaly foana. Teo izy Andriamanitra hoe tsy izay ny programako, fa ilaina ny volamena sy ny volafotsy hoentina hananganana tempoly, hananganana ny taberna kely rehefa tonga any amin'ny dezera, findrindra rehefa tonga any an-tany Kanana. Ka zao tsy hampandalovina any amin'izareo ilay izy, fa tsy hoe tsy andry zareo ilay izy. Hampandalovina ny Egiptianina ilay izy, fa tsy hain'ny Egiptianina ilay izy. Ny Egiptianina ny mihevitra fa hoe nanandevo sy nanana profit be, fa avelako mitrangy zany, fa ny fotoana tongavako asiako rembourseny zareo daholo ny karama 37 taona tsy nalohan zareo tamin'ny tsirariny ho andreny zanak'ireto. Ry havana. Conclusion. Karamany dadabe anao. Karamany dadabe anao. Karamany dadanao. Karamanao tsy ny raisinao hatramin'izay, raisinao amin'ity taona ity. Mihaino tsara tsika. Ohatra izay ny ataon'Andriamanitra. Inona ilay miara-miasa mahasoa manao planin'Andriamanitra? Andevozy mba hahafahanareo manangona ho andry zareo. Miara-miasa mahasoa. Tena kaikinao tsy zavatra very zany hoe. Miverina eo amin'ny fotoanany hoe. Rehefa tena hanao hoe. Halleluja. Ny fahafahantsika mifantoka ao anatin'izany fisehoan'Andriamanitra zany atonga an'Andriamanitra hanafaka. Sokafo ny fo dia miombona amin'Andriamanitra eo amin'ireo karazana fisehoana resantsika teo. Miseho Andriamanitra ho tompo tsara mba ahafahanao manompo azy. Miseho Andriamanitra ho mpanafaka atonga anao iankina aminy ao anatin'ny planina sy programa mpanafahana. Miseho Andriamanitra ho Andriamanitra te hiseho mihoatra aminao mba ahafahanao mivonona aneo an'Andriamanitra hanairana ny hafa fa misy ny mpamonjy. Dia ilay anankiroa farany teo, hiseho ho mpitsara Andriamanitra hanampy anao mba tsy tsaratsara mandritra ny fiainanao, fa izy no hitsara an'izay rehetra mangeja sy mamatotra anao. Ary ilay farany teo, mila an'Andriamanitra ianao ho mpanao planina. Tena kaikinao manana planina ho anao izy hoe. Manasanao hitsangana. Tsangana. Ray aminaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Ianao no ilainay. Saika tsy afaka tany Egipta ny zanak'Israely. Raha tsy nafantatra izy ny fisehoanao, raha tsy nisentiny momba ny fanompona izy, tsy niditra tsehatra ianao nanafaka azy. Andro maraina manokana mitodika izay ho amin'ireo fahamarina mpijoroana rehetra izay iandrasanao anay. Ametrahanay anao Andriamanitra tompo tsara mendrika io-topoina toy ny zanaka manompo ny rainy. Andriamanitra miseho ary te hiseho amin'ny alalan'ny fahavononany toetra tao anatinay. Andriamanitra manana planina mipetrapetraka, Andriamanitra miditra manao fitsarana ireo karazana geja sy fatorana fanandevozana tadiavin'ny fahavalo atao. Indrindra tompo, raha nivoaka tamin'ny harem-behivava, volamena sy volafotsy ny zanak'Israely, izahay kosa manana harena be rehefa navoaka tamin'ny fahotana dia enao. Enao no harena ho anay. Ary ny toetra nao atao anatinay dia tena vokatra tsy takatry ny saina mihoatra ny volamena sy ny volafotsy misy eto ambony tany. Ny alalan'izao fiombonana izao tompo, atao tafiombona aminao izay mba hanao izay ankasitrahanao. Ho tafiditra ankafy ny fitondrahanao. Tsy hanohatra anao na himonmonina na hiteny ratsy ny fomba hitondrahanao ny fiainanay. Mila mianatra manaiky izay. Mianatra tsy mitsara. Mianatra mahita lafy tsara. Satria izay hitondrahanao dia tsara. Ianao ilay mitondra mihitsy no tsara sady mpanao tsara. Tsaroviny tsirairay avy izay tonga eto mba handray ny anjara fiovana amin'ny alalan'ny teny izay nizaraina. Fa raha ny zanaka tokoa no mahafaka dia afaka tokoa ny tsirairay avy. Ny fanafana dia miainga eo amin'ny teny mpanahirana. Ary mino izay tompo fa misy fanafana tandrifiny tsirairay avy. Amin'ity marain'ity, eo amin'ireo karazana fomba fijery, fomba fijoro, toetra izay tsy ankasitrahanao ka tsy mampety ny fahafahana miombona aminao. Aoko tonga fotoana sarobidy androany, iombonanay toetra aminao, iombonanay fiainana aminao, iombonanay tena sy raha aminao. Anaran'i Jesosy. Amen. Niala izay namadina azy Jesosy nandray mofo. Izao no teneniny hoe, ty ozy izy ny tenako izay nivakiana ho anareo. Izao no atao fahatsiarovana. Matsiaro tsika fa ao ambadika eo Andriamanitra manomana
ny tsara lavitra ao anao. Tsy tokony izy indray ny edivanao, aza miady aminy, miadiva amin'ny tenanao. Amboarana fifandraisanao aminy. Fa raha ny amin'ny côté an'Andriamanitra vola voatanisantsika teo, tsy misy afa-tsy zavatra tsara. Eo ampanefena sy eo ampanamboarana anao izy. Fa rehefa nivakina ny nofon'ny Tompo dia tadio fa diakapoka tamin'i Jesosy ny fanasitranana ao antsika. Androany, fanasitranana toetra, fanasitranana fo, fanasitranana saina, fanasitranana fomba fijery. Fa ao anatin'izany akio fanasitranana vatana, fanasitranana tanjaka hery, fanasitranana ny lalandra vao mitsofoka io aza matahotra. Misy fiatraikany eo amin'ny fanahinao, amin'ny ainao sy ny vatanao. Misaora azy. Sotra ray aminaran'i Jesosy. Ny fafany miombana amin'ny tenanao sy ny rahanao. Ialànay amin'ilay fomba fijery maha olona diso. Iombonanay amin'ilay fomba fijery ara-piainana mendrika sy mety ao aminao. Tsaroviny zanakao rehetra izay tonga eto androany maraina. Fa ho tanteraka ilay fiainanao atao anatinay ary iseho izany. Fa sady manaraka anao izay manahaka anao mba hisy ho fantatrao rehefa tonga amin'ny fiavinanao sy ny fiverenanao. Raha nanafaka ny zanak'Israely dia fantatray fa manafaka anay ianao. Nampiasa Moïse tamin'izany ianao dia ianao Jesosy androany manafaka anay. Misaotra Tompo fa misy zavatra ampatsiahivinao androany mba ahafahanay misitraka an'izay efa vonona ao aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Raisin'i Jesosy ny kapoaka nisy ranom-boloko dia izao noteneniny. Tiozy izy ny kapoaka ny fisaorana raha ny fanekena vao izay latsaka ho famelana ny heloky ny maro. Raha tindray minitra manaova fisaorana. Isaoran'Andriamanitra ny fiainanao. Isaoran'Andriamanitra ny fitondrana ianao hatreto. Isaora ilay nahafa-po anao. Isaora ihany koa ilay tsy takatry ny sainao. To dia atambaro. Misaora azy amin'ilay fotoana namaliny. Ny amin'ny fomba namaliny. Ilay tsy takatry ny sainao be dia be ireny isaory. Misy zavatra imprévu tampoka izany tsy mahafinaritra fa isaory. Isaoran'Andriamanitra ny passé anao, ny lasanao ray manontolo ankasitrao azy. Mety nisy ny fahararahana ho avadika Andriamanitra izany. Mety nisy ny ratra ho sotran'Andriamanitra izany. Mety misy ny potika ho atsangan'Andriamanitra fa aza matahotra. Isaory fotsiny izy. Ankasitraon'Andriamanitra koa ny lalam-piainanao tany amin'ny lasa, ny parcours. Fa tonga toy izao ianao no ny fahasoavan'Andriamanitra miasa avy amin'izay nampandalovina anao. Dia isaory fa miara-miasa mahasoa ireny araka ilay teny androany. Ny fanahiran'Andriamanitra antsika mba tsy ho sorenana ho tafitonana ho tezitra amin'ny tompontsika nefa izy efa manomana ny tsara indrindra. Mankasitraka anao izay ray amin'ny anaran'i Jesosy fa mpitantana mahatoky ianao, mpitondra mahay ianao, mpiandry tsara ianao. Ianao no mamoaka anay fa ary izay niondronao. Ianao ilay manomana ny tsara indrindra, ianao ilay tsy mety diso fa izay no diso miatrika anao. Saotra Tompo fa ianao no manomana ny raitra, ny tsara. Ianao ilay maneho ny voninahitra ao, ianao ilay mamindra fo aminay, miaino vavaka, mamaly vavaka misaotra betsaka. Mankasitraka any amin'ny fiainany tsiraray avy. Tsy izay mety hita amin'ny maso ihany. Fa na mbola misy tsy mety ary dia fisaorana sahady satria fantatray fa miara-miasa masoa. Arakaraky ny nanandevozana ny zanak'Israely manko izy ireo, ny amaro sy ny abetsaka. Ary arakaraky ny nanandevozana azy tamin'ny fanesorana ny karamany sy ny izay mety tokony ho tambo-karamana, nanangonanao ny arena be tsy nisy toy izany ho azy amin'ny fotoana ivoany. Tsy mendrika ho azy ireo izany tamboho izy mbola andevo, fa vao tonga ianao nanafaka dia mendrika ho azy izany. Saotra ray aminaran'i Jesosy. Amen. Izao no tenen'ny Tompo izay mihinana nofoko sy misotro ny rako no manana fiainana mandrakizay. Ary za hanangana azy amin'ny andro farany. Ny nofoko no tena fihinana ary ny rako no tena fisotro. Inona ny idiran'ilay teny teo sy ny fandraisana? Isaky ny mandray ianao dia mampatsiaro Andriamanitra fa efa ao ilay fiainana. Ary ilay fiainana dia mifamatotra amin'ilay fisehoany teo. Tiany ianao tsy hikorompaka fa izy ny miditra tsehatra, manana fihevitra, manana planina, mampianatra antsika tsy tsaratsara. Misy zavatra be dia be mipetrapetraka ao, tsy tian'Andriamanitra hodikainao fa mila manam-paharetana ianao dia ao anatin'ilay fandraisana tafiditra ilay fiainana dia lasa mikovrira ny fiainanao, ilay fiainan'Andriamanitra dia miaina tsikelikely ny fiainanao dia tanteraka amin'izay ilay hoe tsy tenao fa izy no hita, miaina ianao fa izy mitompo ary tsy ianao tsy novela fa Kristy vela ao anatinao. Misaora azy. Tononoko amin'ny anaran'i Jesosy, vao vela heloko ny tsiraray avy. Amen. Avafantaranao dia mankasitrahany fonao manontolo. Sakafo ny Tompo an-trano fonao dia isaory. Isaory ny zavatra rehetra. Saotra ray amin'ny anaran'i Jesosy ny fitiavanao.
misaotra ny amin'ny fiainanao atao anatinay. Misaotra fa mandrakotra anay amin'ny fiainanao. Manaisotra ny fiainana maha-olona ary mampitoetra ny fiainana mahandriamanitra. Atonga anay ho ray fijery aminao, ho iray fisainana aminao, anana ny fonao, ny fomba fiatrehana ny zavatra rehetra arak'izay hitanao sy izay tianao atao. Misaotra Tompo ny amfafahany ny ombony tanaty latabatra androany, membonahitra mandrakizay ny anaranao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Zao tsika tiaka mafitsara ho an'ny Tompo. Mahazo toerana vetivety anao vaovao ny mpanompon'Andriamanitra dia apetraka ny tsodrano dia aorianan'izay ny fiderana. Tiako mafipetsika ao an' Jesosy. Alleluia. Ny miandry antsika amin'ny herinandro indray ny sekoly latsinainy talata alarobia lakamisy ifankazarantsika amin'ny tsitoa mba hitahirizana an'izay fiadanana izay ary ihany koa hiverantsika hatrany ny fiasan-teny eo amin'ny fiainantsika ihany koa. Mitatsika hoe ahoana zany teny manan-kery, ahoana zany teny miasa eo amin'ny fiainako zany dia reny fotoana ireny ihany koa no nomeny Tompo ahafahantsika manokatra ny ao anatintsika mba hiasan'izany teny zany ao anatintsika ho amin'ny fiovam-piainana tahaka ny androany zao mba ahafahantsika tokoa hoe miditra amin'izany fanafahana zany, niditra lalindalina kokoa amin'izany fanafahana zany, tsy mijanona fotsiny hoe afaka dia afaka fa ny ahoana no ahafahantsika tena miaina sy mijoro ao anatin'izany fanafahana zany. Araka ny voalaza maly feno be ny fotoanantsika amin'ny herinandro iny ary mbola tsy nisy ohatr'izay indray. Latsinainy talata alarobia tsika manana sekoly iry amin'ny shop U Analakely deuxième étage. Ny lakamisitsika eto manana fotoana ho an'ny misy fotoam-bavaka eto ny amin'ny sivy ny amin'ny lakamisy dia ny hariva amin'ny 2 ora ny fotoana ny tanora, tsika rehetra tanora, fotoanantsika zany ny amin'ny fotoana io, tiaka mafipetsika ho an'i Jesosy aloha. Lakamisy zay zoma ihany indray eto ihany koa tsika ny zoma tolakandro manomboka amin'ny 4, sabotsy tsika dia fotoana iraisana latabatra amin'ny Tompo, ny sabotsy maraina, lahady tsika dia any amin'izay misy atsika misy fiangonana miara-miasa amintsika ihany koa, zany hoe feno tanteraka ny fotoanantsika amin'iny herinandro iny ary ahafahantsika indray mampiditra vitesy hafainganam-pandeha sy fahatsapana hafakely mino ny amin'izany herinandro zany, ahafahantsika miditra amin'izany etahitam-piombonana sy fifantohana, fimpanjinana an' Jesosy Kristy zany. Ny ankoatr'izay ny fotoanantsika samy mitondra-bavaka, samy miomana ihany koa anatin'izay aorianan'ity fotoana ity ny fotoanan'ny tanora ihany koa mety iresana ny fandaminana rehetra ho amin'ny izay fotoanan'ny lakamisy zay ao ihany koa ny ambassador toatra misy fivoriana fampahafantarana ny zavatra miandry, ny andraikitra ny zavatra rehetra miandry ny amin'ny programma ny amin'ity taona ity izay anambarana ny mety hoe inona ny zavatra ilaina, inona ny zavatra tokony homanina, ny ara-panahy moa iny tsy maintsy vonona mandrakariva fa ny miaraka amin'izay hiatrehana ny amin'ny fotoana rehetra ny programma, misy ny makany Fianaratsoa, misy ny any Mahitsy, misy ny any Antsirabe, misy ny any Mahajanga, dia mila miomana amin'izany tsika rehetra, ny ara-panahy iny eo foana fa no fahendrena sy ny fandaminana no etsika miady ihany koa dia mila miatrika an'izay arak'izay ilaina sy atotosa ny fandehanantsika tsirairay avy. Dia hitsangantsika dia mivavaka hisaotra an'Andriamanitra ny amin'ny fahafahantsika indray mbola natanteraka ny fanaritra sy ny ampahafolo-karena sy ny sakrifisy
nataonao tamin'ny fosy ampifaliany zany raha eo amin'ny anaran'i Jesosy makasitraka anao zay ny amin'ny famindraponao sy ny amin'ny tombonandro tombonaina mbola afahanay indray mamafy ao an-tany tsara dia amin'ny fanjakanao zany ilay Andriamanitra tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka ilay tompo manafaka ilay mpanova tsy miova misaotra tompony amin'ny fahafahanay nanatanteraka zany ianao tokoa mbola mitahy anay ianao no mbola afahanay mahavory arena ary ianao hoe tsy azo mifanahinay ampiny zany na ny herinay fa avy aminao ny hery sy ny tanjaka nahatanteraka zany tsofrany tompo mba hoanitra akasitranao marina tokoa ary ho amin'ny fampitomboana ny ambandain'ny fanjakanao voninahitry ny anaranao rery any ianao no hitahany tsiraray avy ny amin'izay namafy eny ho an'ireo zay tsy manana ihany koa fa mino fa manana ny tenany ho atolotra ho fanatitra lay akasitranao marina tokoa dia misaotra indrindra tompo amin'ny anaran'i Jesosy amen. Tiaka mampitsika ao an' Jesosy Alleluia. Taontsika hivavaka. Mino fa namango ny fotsika Andriamanitra tamin'ity marain'ity ny amin'ireo karazana fijoroana tian'Andriamanitra hijoroanao mba afahanao mifandray amin'ny fijoroan'Andriamanitra. Rentsika ve ilay teny be dia be teo? Misy zavatra tsy manaitra n'Andriamanitra dia misy zavatra tsy mety amin'Andriamanitra. Dia ao anatin'izay mila mpifanandrifianao ny ao anatin'ny fonao ho mety mifanaraka amin'ilay teneniny mba ahafahany manamora ny programa rehetra mombanao sy ahafahany mampiasa anao ho an'ny hafa. Taontsika hivavaka. Raha amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo tsaroany amam-bavaka ary mifampivavaka izay amin'ity marain'ity. Reto ny zanakao ny isa mpiankonana, ny isa tokantrano. Nomenao ny teny androany farany zanaka ny manafaka. Ary tianao zay ho tonga saina tokoa fa vonona ny fanafahana amin'ny lafiny rehetra. Afaka manafaka ny olona amin'ny toetra ratsy ianao, amin'ny fahazaran-dratsy, amin'ny olana maro samihafa. Afaka manafaka ny olona amin'ny ozony, izay rehetra mety ho mitranga faratsiana hitan'ny maso eo amin'ny andavanandrom-piainana. Tahaka ny fanandevozana izay niainana zanak'Israely nanafahana ho azy tamin'izany. Ary tahaka ny fahotana izay nangeja ny zanak'olombelona fa nanahafanao Jesosy. Anay no nanana fanantenana amin'ny piano ity fa afaka hisitraka fanafahana amin'ny lafiny rehetra ny tsiraray avy. Ataovy misokatra tompony eo am-pon'ny olona. Alalany tahaka ny ravozam-bavin'i Petera fa rehefa sitrana tamin'ny tazo izy dia nanompo anao. Ataovy misokatra ny ao anatinay tompo fa ianao no ilainay ho tompo tsara natao ho tompoiny. Ho Andriamanitra mpandamina, mpametrapetraka ny planina. Ataovy misokatra ny fanantenana ny fon'ny olona tompo manomboka androany hamantarana fa manomana ny tsara lavitra noho ny androany ianao ary manomana ny tsara indrindra ho azy any an-danitra ianao. Rehefa mifantoka izay miaraka atonga fonay ho mety aminao sy ankasitrahana. Tsaroa izay marary tonga eto androany. Ataovy eo mifaritra marary ny tananao. Taontsika hivavaka. Jesosy ny teny zao famantarana zao narak'izay mihiny. Ametra tanana marary izy dia ho sitrany ireny. Raha amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, androany maraina dia mino izay fa Andriamanitra mpanasitrana ianao ary Andriamanitra miazona anay eo amin'ny fahasalamana. Noho ny amin'ny diakapoka ny aretan'i Jesosy dia tononoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, sitrany ianao. Aoka ianao ho afaka amin'ny rofo io, hitsahatra zao ny fanaintainana ary mitsahatra zao ny fampahoriana amin'ny anaran'i Jesosy. Tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, ninona karazana fahavoazana manjoanao hatrany tapidokatra ny Paladiana anatin'ny tovana, na lalan-draza, na lalan-kanina, na lalan-drivotra, na ny amin'ny atidoha, na migraine zany, na areti-maso, na mety allergie zany, na sinusite, na inona ao amin'ny anaran'i Jesosy zany no azo faranana raha mbola misy anarana. Raiso ny anjara fanasitrana tokony anao. Atao vitan'Andriamanitra fa tsy ady aminy ianao. Ary tsy haresy azy koa ianao raha hiady aminy azy. Aoka ianao resy eo anatrehany sitrapon'Andriamanitra sy fitondrany. Ary raiso ny anjara tokony anao
amin'ny fanafahana sy fanasitranana sy amin'izay fahagagana irinao mba ho ataon'Andriamanitra ny fiainanao. Azadino fa eto ny fanatrehany, eto izy zao, eto izy ho anao. Raisy izany fanasitrana sy fanafahana izany. Raisy ny anjara fiadanao amin'ny tokantranonao anaran'i Jesosy, ao amin'ny asa aman-drarahanao, fahasalamanao, ao amin'ny fiainam-panahinao, ao amin'izay rehetra mahakasika anao. Ka ianao atsapa fa feno izay ataon'Andriamanitra ao amin'ny teniny sy ny fahafenona teo amin'ny latabatra nafahanao niombona taminy. Mandehana amin'ny anaran'i Jesosy, fa izay voarainao teto dia voatahiry. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona masina sy manan-kera avy Nazareta. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Raisy nitsodrano izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Anokatra ny fonao ny Tompo, ahafantaranao azy bebe kokoa. Tsofina rano olona mahay mifandray amin'Andriamanitra ianao, olona tsara ankasitrahan'Andriamanitra, ary ho tonga lehilahy sy vehivavy zanak'Andriamanitra araka ny fon'Andriamanitra. Mahita fa ianao tsy le miadiady amin'ny Tompo intsony, fa le miombona manaiky ny fitondrana ary tena vonona ny ankato azy. Tsofina rano sy tononona mandehana fa ny fandresena izay nataon'i Jesosy dia fandresenao. Fahombiazan'i Jesosy dia fahombiazanao. Ary satria ianao manaraka an'i Jesosy, izay niainany dia iainanao. Tsy raha araka izany izy, tsy ho raha araka izany ianao. Tsy resy izany izy, tsy ho resy izany ianao. Ohatry ny serana fafambaraka fa voninahitra ny efa rano io. Izany koa ny eo amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy. Aza rehetra nitazana fahavoazanao dia ho vonjen'Andriamanitra izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amaly fity Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Mielolanina manomana ny tsara indrindra ny Tompo. Ho atsangana ianao ao anatin'io zavatra manjoanao eo, satria nitsangana tamin'ny maty izy, nandresy ny fasana sy ny fahafatesany. Ho asandratra ianao amin'ny anaran'i Jesosy, satria napekarina ny Tompo tamin'ny Ascension. Tononona amin'ny anaran'i Jesosy tanteraka ny antom-pisianao, satria manahaka an'i Jesosy ianao raha tanteraka ny antom-pisian'ny Tompo tamin'ny fijoroana amin'ny fanompoana nandritra ny 3 taona teto ambony tany, izay taona tombo nomen'Andriamanitra teto ambony tany ho tanteraka izay ilan'Andriamanitra anao. Rehefa mifarana amin'ny mission an'i Jesosy dia niteny izy, raha eo mankalaza anao vitako izay asa nomenao hiteny an'izany koa ianao alohan'ny ialana eto ambony tany, ankalaza n'Andriamanitra fa vita ny asa nampanaoviny ianao. Mandehana fa fiadanana no mitokantranonao amin'izay rehetra mahakasika ianao, fa mety ny zavatra rehetra amin'ny lafiny rehetra. Ny amin'ny fianarany zanakao, ny fianarany ankizy sy ny fianaranao, anomeanao fahendrena ny Tompo, anomeanao fahatsilosaina, fitadiana, fahaizana, zotom-po mianatra, mahomby azy, mahazahoana ho tsara, mahazahoa diplôma, mahazahoa asa, mamorona asa amin'ny anaran'i Jesosy. Ho asa isehony voninahitr'Andriamanitra, atao amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Izay rehetra mbola maniry tokantrano, mahazahoa izay anjara tokantrano amin'ity taon'ity amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Izay maniry taranaka mahazahoa fa le Andriamanitra name an'i Abrahama hanome anao androany, le Andriamanitra name an'i Isaka sy Rebeka hanome anao androany, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona masina sy manan-kera avy Nazareta. Noho ny amin'ny nataon'i Jesosy, zanaka lahy tokana ny tao an-danitra, fa lasa zanaka marobe izay fahavokarana izay koa hitrango amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Tsy ho afa-baraka izany ianao. Mety iomeny olona fa hovain'Andriamanitra izay fiomezan'izay ho tonga fahatalanjonana avy amin'izay ho ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Mandehana fa efa manokatra Andriamanitra, midiry eo amin'izay sokafan'Andriamanitra, toera mahatoky, tandremo ny famakian-teny, tandremo ny fiainam-bavaka, aza varimbariana iverin'i Jesosy. Hitsoka ny trompetra, hoeny amin'ny raha malanitra izy, isan'izay vonina hitsehana azy ianao, satria mitandrina ny fifandraisanao aminy. Fa raha ny zanaka anao afaka anareo, dia ho afaka tokoa anareo. Amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy velona masina sy manan-kera avy Nazareta. Amen. Ratsika tiaka mahatsara ho an'i Jesosy. Halleluja. Hitanareo Andriamanitra. Amen. Mbola tsy mirafitsika, mbola misy vavolombelona, dia mbola misy fiderana, fa zany no angatadalana ikodikodina. Fa mbola ho an'ny soavin'Andriana zao anao ny asany dia tahin Jesosy daholo azadino amin'io semaine io feno be io semaine io. Latsinainy sekolim-pamana olona, talata sekolim-panasitranana, larobia sekolim-tokantrano, lakamisy Ascension, lakamisy arivo ny fatany rano io verina reto ny amin'ny voromahery. Tsy manentehaka ao an'Andriamanitra. Lakamisy arivo io fotoanan'ny tanora, ny atao hoe finoana, mitondra tena toy izay inonao ianao. Karaha tianao fatany rano iverina tonga dia mijojopilina be, hatreo fotoanan'ny tanora dia efa mandeha hoe ambony tanana dia ianao ataovy dia ianao nefa ianao zany hoe efa tena efa dadabe, efa tena zafy kely, efa zafy afo mihitsy fa ny ao anatinao avozin'Andriamanitra le fatany rana, miaraka amin'ny fanavozinao atao amin'ny vatana, fahasalamana, toetsaina.
afinaritra be io tsy avela mivarina ianao zomany iny dia efa entiny ray atsika sabotsiny iny dia efa entiny ray ladiny iny any amin'izay andehananao ianao alleloia tena kekinao atao feno hoe teneno izy zaraza misy ireo hoe amen ndao tsika tiaka mafisara ho any tompo e mazo toerana vetivety ary aloha hidirantsika ao anatin'ny fijoroana vavolombelona tonga dia mandroso tompoka azafady tainy jesosy daholo tompoka finahitra ao an jesosy rery ihany mbola ahafahako mitsoro vavolombelona tamin'ny 12 avril naray message tamin'ny prêt-à-pot aminah hoe marary mafy ny reniko dia sabotsy non zoma dia mbola niasa moa za tamin'izay dia tsy niantsika mihitsy aloha fa mivavaka hoe inona ny jesosy ny tokony ataoko tsy tonga izany dia niazakazaka nandeha nakany dia avy eo nahaka directive tamin'ny mpanompon'Andriamanitra ny zoma hariva hoe inona ny zavatra tokony ataoko dia niteny mpanompon'Andriamanitra hoe ndany ianao izy makany zoma ny sabotsy maraina tamin'izay ny sabotsy maraina fotoanantsika tany Ambaranjana fa za tsy tany dia ndana ozy izy ianao makany sabotsy maraina fa tena hoe ho ampibebahana ho an Jesosy izy izany dia ho ampanolorana tena dia nandeha nakany vomaraina be zany izay dia tonga tany dia jerena nefa ny tany efa tena reraka be ny maloto zany efa mandeha daholo dia manontany anazy moa za hoe isarako dia tsy hainy tena tsy tadidiny mihitsy hoe tsy haiko ianao izy tena tsy tadidiny mihitsy tena inconsciente mihitsy izy izany dia izany hoe efa tsy miprêt-à-pot aminah rehetrarehetra zany efa niresaka daholo hoe vavaka sisy fa tsy hita hoe ahoana satria ny tany efa bataina fotsiny nalaina izy ny kelikely iny dia mibataina dia nakany dokotera moa nizahana azy zany dia jerevana nefany rehefa nizahana azy ny dokotera dia fanafody fampatoriana sy calmone namen'ny dokotera fa tsisy hoe zavatra be no meny nefa normalement zany tokony efa hoe sous sérum sotr'izany zany dia avy eo dia niresaka tamin'ny mpanompon'Andriamanitra indray resaka tamin'ny papa hoe inona ho any tokony atao indray satria ohatrohatr'izao ny zava-misy dia vita moa fotoana sabotsy dia niresaka izay mianana dia izao izy fa aleo izy hitondra rambavaka anazy dia vavaka ao anazy ny mpanompon'Andriamanitra dia vonahitra ho an Jesosy fa teo tamin'ny fotoana iny zany tena hoe reraka be tena hoe inconsciente tsy tena hoe tsy naharain'ny tena ntsony fa fotoana kely tao aorianany iny izy tonga dia afaka nanomboka ny sotro rano ny tanany tamin'izay tena efa miofaka daholo satria sady tsy misotro rano tsy misakafo tena tsy zavatra miditra ny vatany mihitsy izany dia ny ampitsony iny izy dia efa manino izy ty efa manomboka velom-bolo efa niova ny airana dia tao aoriana kely izay dia nisy olona moa mikarakara anazy dia ilay olona mikarakara anazy miteny hoe misy fotoana izy mahita fahitana ohatrany hoe mahita misy zavatra hita amin'ny be dia be zany dia zay tamin'izy ilay narary aloha efa nahita an'izay foana ohatrany hoe misy zavatra hita zany tsy atao amin'ny tontolo ny velona zany ohatrany hoe misy zavatra hita amin'ny foana dia tena vonahitra ho an Jesosy fa nakany mijery anazy ao izay vao aingana fa tena efa mandehandeha be izy dia efa tena misakafo tsara izy sakafo arozy izy tena mihinana sakafo be dia be mihitsy izy dia efa misotro rano izy tena joroko vavolombelona zany hoe tsy dokotera ilay izy tsy olombelona ilay izy fa Jesosy rery ihany tena hoe Jesosy niditra tsehatra
nanafaka anazy sy nanasitra anazy dia ho azy rery ihany voninahitra. Hoe tiaka mafoan Jesosy tsika ary fijoroana vavolombelona farany androany. Voninahitra eo an Jesosy ny ijoroako vavolombelona tamin'ilay fotoana omaly nampatsiahivan Jesosy anaty témoignage kely ity. Nisy fotoana izay avy mivavaka dia somary arivariva voandrava dia andeha ody any vato any Mamory. Dia niala teo am-bobao zay hoe eo am-bobao mandray bus vato. Dia rehefa tonga teo izay dia tena be olona be sady tsy nisy bus mihitsy. Dia hoe ahoana zany ny fomba andehanana ody amin'ity dia nefa izay isisika dia nefa izay manao talon dia tsy afaka dia nefa tena be olona be koa nefa amin'ny bus tsisy. Dia niresaka zany telo vavy izay niaraka dia hoe andoaranganao autostop. Dia nandrosindroso teo aloha teo izay dia ohatran'ny sa zany. Dia ahoana zany ny atao dia jerena nefa tena be olona be dia izay moa zany tia mifananiany kely izay. Dia hoy sisy ilay anankiray taminay hoe aleloha atsony Jesosy fa tsisy tômôbila tsika. Dia natondratro izao ny tanany izy hoe aleo Jesosy tômôbila menamena hony. Dia meme be izay dia tapitapika teo nisy tômôbila menamena tonga dia nijanona teo alohanay. Dia hoy sisy hoe izy nareo hoy sisy. Dia hoe amin'ny vato eo Mamory dia hoe andao fa lalako any hozy izy. Dia niditra izay dia nisy olona sakitra dia zareo ihany hozy izy dia voninahitra ho an Jesosy. Alleluia! Velona Jesosy. Mijery anao izy karakara anao izy. Amen. Aza raisina ohatrany hoe angano zany na tsy haiko. Fa velona Jesosy dia réel izy. Marary zany hoe fa mamoaka maloto fotsiny zany vitan Jesosy mamerina azy lasa misakafo be. Olona tsy manana transport fa miresaka amin'ny Jesosy mety hoe kivazivazy fa natao sérieusement zao le miantso an Jesosy dia ozy izy Jesosy hoe antsoy dia valiko ianao. Izy raha tsy nino hoe tena tia tokoa ve le tômôbila menamena. Hitanareo amin'ny atsipiriany amin'ny fiainantsika misy Jesosy. Fandaontsika tsy haniraka an Jesosy fandao anao zay mahafaly an Jesosy. Andaontsika hitsangana. Tsangantsika hisaotra Jesosy aloha ny amin'izay nataony dia avy eo miantsika ny mpidera ny micro. Asandrato ny tananao dia isory Jesosy fa eo amin'ny fiainanao izy isory ny amin'ny fanasitranana, isory ny amin'ny transport, isory ny amin'ny fidirany amin'ny antsipiriany eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Jesosy Kristy avy Nazareto, misaotra anao zahay, manome voninahitra anao zahay. Misaotra fa ianao ny fananganana, misaotra fa ianao ny fiainana, misaotra Jesosy fa rehefa miantso ianao dia ianao no miteny fa antsoy dia ho valiko ianao. Mety hoe karazana anyany le miresaka hoe allo Jesosy tômôbila menamena fa ao anatin'izany vitanao ny mamorona enina dia zavatra tsy misy mihitsy aza satria tianao zahay. Misaotra Jesosy fa présent eto amin'ny fiainanay ianao. Misaotra Jesosy fa na tsy misy ninina mitranga ary dia fantatray fa miaraka aminay ianao, momba anay ianao, manotrina anay ianao satria ty taona ity dia taonjobily. Ray amin'ny anaran'i Jesosy raisoanao ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ty hafa mafy ho an Jesosy. Isan'ny faly tamin'ny fotoan'androany asanganko ny tanana ilany dia tiaka mafy ho an Jesosy. Tena hoe tompo misandraty ianao. Tompo misandraty ianao. Eo amin'ny fiainanay orakoraka mafy ho an Jesosy. Aizana tiaka. Asehoany fifalianao.
fahasoavan'andriamanitra ny natao izao a fa ny fahasoavan'andriamanitra ny natao izao nareo pizy tompoko